Tompolasy tombovavy tafaraka indray sika ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio madame izao andro vaovao izao indray talata 9 May 13 sy 12 anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy manaraka nyity fandaran'ity na ianao zany eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia nanterana izay arabo ambam-pirarintso izay saorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy eo zay dia tsy afaka ny miserasera isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'izany fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada izany zava-dehibe ny momba an'izay akoatran'ny izay dia isaorana ty ampiandohana ireo teknisianina izay mikarakara ny lafin'ny teknika na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra rehetrarehetrany ary ianao izay manaraka amin'ny fandarana no tena isaorana mitafotafo satria izany fanarahana ny fandarana zany dia midika ho fitiavan-tanindrazana midika ho mba hiaina amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy zao fahantrana mangitsokitsoka izao foana fanarahanao ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada ihany koa dia midika ho fitiavan-tanindrazana sy midika ho fandraisana andraikitra satria lina ianao zany afantatra ny aminy hoe inona ny tena marina manoloana an'ity toejavatra mitranga eto Madagasikara ity izay azo lazaina hoe tsy tokony ho zany mihitsy raha manaraka tsara fotsiny ny lalàna izay misy eto amin'ny firenena tsy tokony izao mihitsy ny zavatra miseho raha ohatra ka arahana tsara ny lalam-panorenana izay lalàna voalohany eto amin'ny firenena tsy tokony isany hoe fahahoana ary raha hoe hiatrika fifidianana zany dia tony ny firenena izay mandroso no tokony iseho eto Madagasikara efa fantatra ny daty raha tamin'ny 2018 sika nanao fifidianana filoham-pirenena farany 2023 zany ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ary dia tsy tokony isiny hoe misy problema zao misy an'izao fa hitantsika eo ny toyan'ny famakavakana satria izay aloha no fantatry ny rehetra samy mahay mamaky teny daholo 2018 ny fifidianana président république farany 2023 zany ny fifidianana président république manaraka izay aloha no foto-kevin-dehibe mbola hidirantsika eo moa ny kipitsipitsiny sy ny hoe mety ambadimbadika isan-karazany izay atarafina amin'ny fihetsika ny sasany any ananina rehetrarehetrany fa akoatran'ny izay ihany koa dia ny fandarantsika mbola ho avy eo moa zany ny namana izay mitondra ny famakavakana ihany koa eo ihany koa ny solombavambahoaka izay amin'ny tiako Madagasikara hiakatsehatra eo rehefa talata tahaka an'izao zay ny fandaram-potoana fa dia hitantsika eo ny momba an'izay hoy tsika teo hoe raha manaraka ny lamina isan-karazany manaraka ny lalàna sy manaja zay ny tena teny goavana be zay manaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana dia tsy tokony isy ny resabe etsero tsy tokony isy ny aminy hoe ndeha heritreritra an'izao heritreritra an'izao tsy tokony isy zany ohatra ka hoe io ny lalam-panorenana dia arao atsakany sy andavany arao amin'ny atsipriany arao tsy misy olakolaka zay fotsiny tsarotra ny manatanteraka an'izay raha ohatra ianao zany ka miteny hoe tany demokratika i Madagasikara tsy tokony isy ny olana isan-karazany manoloana ny fanatanterahana an'izany fa ny fanontaniana mipetraka zany zao manoloana ny zava-misy manoloana ny fihetsika etsereo andehanao an'izao ny fanontaniana de tsotra ary io dia anontaniana ny olom-pirenena sy ny malagasy de atao mihitsy hoe malagasy fa iza ny tena matahotra fifidianana eto iza ny tena matahotra ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ity firenena ity le fifidianana aloha ka zavatsara iza ny tena matahotra ny fifidianana président ny république atao ao anatin'ny madio sy mangarahara manaraka tsara ny lamina zay le fifidianana resahana eto
fifidianana madio sy mangarahara manaraka tsara ny mangarahara zany fifidianana tsy misy fanaparapahefana, fifidianana fikarakarana, fifidianana tsy misy fampiasana olom-panjakana, fifidianana sy fikarakarana, fifidianana tsy misy fampiasana fitaovam-panjakana, fifidianana présidentny repoblika sy fikarakarana ny fifidianana tsy misy faneriterena ny mpampianatra sy ny rehetrarehetra amin'ny hoe tsy maintsy anarahana anyity na hoe ajanony ny asany fa ho avy ery rahanina na ho avy ery rahanina ao anatin'ny fotoana melohan'ny fifidianana daholo zany rehetrarehetra izany. Ka zay le fanontaniana iza ny tena matahotra ny fifidianana madio sy mangarahara eto. Le izy mantsy tsy hoe tsotsorina fotsiny hoe zay tsy matahotra fifidianana na hoe matahotra fifidianana hoe fifidianana fa fifidianana inona, fifidianana amin'ny endrika manahoana izay no tena izy fa tsy tsotsorina fotsiny hoe irosona ny fifidianana ny eo anivon'ny fitondram-panjakana sy mipanohana ny eo anivon'ny fitondrana mantsy no ahenona an'izay hoe tsy maintsy irosona ny fifidianana marina zay fa fifidianana amin'ny endrika manahoana zay le izy fa raha ny ety amin'ntiako Madagasikara mazava tsara ny ety amin'ntiako Madagasikara tarihan'ny président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra manaraka tsara ny lamina ara-demokratika zay no atao fa tsy tonotononina fotsiny hoe fifidianana vonina amin'ny fifidianana tsy maintsy isa amin'ny fifidianana fa fifidianana inona, fifidianana feno alatra sa fifidianana amin'ny endriny manahoana, fifidianana amin'ny hoe isy savoritaka ny lisy-pifidianana vo lisy-pifidianana amin'izao fotoana zao de fa misavoritaka ary le izy lasa fanana lainga ilay vahoaka malagasy. Inona mipirofo tenenina hoe refonte totale no atao, refonte totale ny dikan'izany tsy ampiasaina tsony ilay lisy-pifidianana zay nampiasaina teo aloha fa tena hoe manisa vaovao zany ny antom-pisian'ireny le hoe mpanisa olona mitety varavarany reny mpanisa mpifidy reny zany hoe vaovao mihitsy ary afaka 10 taona indray zay vao misy an'izany tenenina mandeha amin'ny communication mandeha amin'ny fampahalalam-baovao hoe tena refonte totale no atao misy an'le fitsarana mitety vohatra sy ny sisa tena atao tena manaraka ny lamina tsara ty raharaha ty satria afaka 10 taona indray vao misy an'izany zay le tenenina hoe kiondalana izay goavana be ity taona 20 sy 2024 ty ny resaka lisy-pifidianana izany kiondalana goavana be ka iza amin'ny matahotra fifidianana madio sy mangarahara eto tsy ny tiako Madagasikara mihitsy matahotra an'izany mazava tsara ny tiako Madagasikara mandany mondro kely, mandany fotoana, mampiasa fitaovana, mandany vola manazava ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe sy manentana soratiny anaranao arao maso mamailo rehefa tsy eo ny anaranao amin'le lisy-pifidianana ny fokotany dia maninona de maninona soraty mbola hatrany am'raika amin'ny 30 Mai ny fotoana ahafahana manao an'izany ny ety amin'ntiako Madagasikara no manao an'izay tsy matahotra fifidianana mihitsy zany ny aty anivon'ny tiako Madagasikara ty so de misy mieritreritra any hoe matahotra tsisy matahotra an'izany eo fa ny tena matahotra fifidianana madio sy mangarahara dia ireo izay zatra ny nanao hitsin-dalana sy mandidy de homana zay zatra tsy mpanaraka ny lalàna mba hoe mba tanysaina kely ny endrika fanitsahana lalam-panorenana hatreto misimisy ihany ny endrika fanitsahana lalam-panorenana ary izay no mahatonga ny olom-pirenena malagasy tonga de mametraka hoe araka ny teneny député Alain Ratsimbazahavy teto hoe le hoe confiance le tsy fahatokisana ary io tsy mijanona eto Madagasikara ihany le resaka hoe tsy fampitokisana io
fefa tratranyio ihany ko ny eo anivon'ny seritra iraisam-pirenena zay niara-ny asa tamintsika atrany hatram'izay afa-tsy reny le hoe nidin'ny robinet reny vokatry ny natao tety any moa de nidin'ny robinet nisy fotoana nidin'ny robinet zany hoe tsy tapakatreo ny fiaramiasa tamin'ny iraisam-pirenena tamin'ny fotoany reny tamin'ny tetezamita sy ny aniny reny de hoe mbola tsy fa ihany ve zao nefa mandadilady ka ny amin'ny iraisam-pirenena any mandeha any amin'ny miany amin'n'ivon'ny présidencean'ny république any mandeha miteny makany amin'ny vondrony européana hoe tena mba apio makatso amin'ny makary fa nga izy ty ohatran'ny resaka GDGIL ka hoe ino ny fitaovana anaovana GDGIL amin'ny conteneur efatra sy sisa mena ny atleta malagasy zany mbola resaka hafa koa fa de zao aloha le izy saviana daholo am'izao fotoana zao zay azo isaviala mba ahafahana miseho satria melohan'ny fifidianana moa zany ka nytenentsika teo hoe tsy misy matahotra fifidianana zany eto fa fifidianana madio sy mangara manaraka ny lamina demokratika izay le izy fa tsy tenena fotsiny hoe fifidianana ka ny fandehandrara zany zao de hoe tokony iaiky izay mpikarakara ny fifidianana rehetra hoe raha misy tsy tomomba anao misy problema maninona tsy mivaky vakeo amin'ny vahoaka malagasy manetretena tenena mivahoaka malagasy hoe zao ny problema ny seni zany zao tokony teny hoe manana problema zay ahoana moa no lisym-pifidianana le hoe avy any amin'ny seni zany le tonga amin'ny fokotany io no mbola misy anaran'olona maty ao le olona ny soratra rary mbola tsy ao le olona ny soratra tary tamin'le carnet any seni iny diso de rehefa raikitra ny komenimenina de manadio tena tsy fotoana ny fanadiova-tena tso zao fantatra dao le ne no mikarakara ny fifidianana ny rafitra rehetra eto amin'ny firenena mikarakara ny fifidianana filoam-pirenena iza avy ka matombotranga ny fimenimenomana adia zay zany le izy misy zavatra tsy mety ao inina tao ve le izy sa tena hoe tsy fahampiana raha tsy fahampiana fitaovana raha tsy fahampiam-bola ny mahatonga n'io zavatra misaviritako maninona ny tsy miteny vakeo amin'ny vaoaka malagasy hoe zao ny problema anay inona ny tokony atao ary ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao manoloana nyty lisym-pifidianana misaviritako ty de tokony andonda tabatra mihitsy tena tokony andray fepetra tena anina mihitsy aingana be mba azahoana ny am'lay tena hoe tokony ho izy fa aingana ny fitondram-panjakana mandray fepetra fanendrera gouverneur fa tsy manao fifidianana lehibe an'ny faritra aingana be atao ty vonjy maika fa rehefa ty am'le tena impirenena ohatrany tsita zay ao fisehosehoana ary amin'ny resaka fandraisana hoe fitaovana nomen'ny sinoa anaovana GDGIL ry zany ray ny communication de mamaika ary amin'ny resaka autoroute manototra tanin'olona ry anyzorobe sy talatavony tsy any iny zay andalovan'le traçage zay ny mamaika zay no anaovana communication isehosehoana etsero fa hoe eo am'le azahoana ny fikarakarana ny fifidianana tena madio sy mangarara tsy de ahitana resaka loatra tsy ahitana avy tsy maintsy misy fifidianana am'ty taony ty zay foana nao rousseau tsy maintsy misy fifidianana tena miasure mihitsy fa isan'ny fifidianana fa fifidianana madio sy mangarara sa ahoana zay ny tadiavin'ny malagasy omeo toky ara ny malagasy fa madio sy mangarara tsy mampiasa fitaovam-panjakana tsy mampiasa olom-panjakana avela aneo hevitra tsara fa tsy hoe tsy maintsy idina any anaty rindriny efatra zay maneho hevitra ka tsy omby ary le tranoko atao aiza ary ho ataony ambony tafo ve izy io sa ataony amin'ny abakabaka ka tsy omby le trano ohatran'le taiza moa iny faniry tany fenorivo moa iny tsy omby le trano de atao ahoana fenorive zay zany le izy iny moa zany savaranonandry any tondratsika nyresaka fa eto namana faniry raha zavy-manantany miaraba ny namana faniry fa eto ihany keo ny député Rambo ny colonel Rambo voafita tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fa efatra faly miaraba namana faniry tao ary zatsisy eny ary miaraba andrena de misaotra andrena miaraba faly sy Joshua amin'ny lafiny teknika ny namana any ambony any
zay mampifandray antsika ry zokoberadany sy ry Jeancle ry mpiaramiasa rehetra ato amin'ny MBS fahita lavitra sy onjapeo ny any amin'ny radio madama manerina faritra arabaina isika rehetra zany etona no isaorako ny firaritso ny fiarabana izay nataontsika tamin'ny tsingeritaona nahaterahako tamin'ny alahady fa 7 volana may lasa teo dia akasitrahana misaotra betsaka tompoko ny amin'ny fahatsiarovanareo ary tsy fanadinonareo ny rahalanareo ny zandrinareo ny anadanareo tia makasitraka nanao zay mety niezaka kely arak'izay tratra satria zava-dehibe izany hoe nomen'Andriamanitra tombonandro izany dia izay no isaorako etona zany amindreo rehetra zay etona zay firaretso zay firaretso mivatana tamin'ny antso atarby firaretso tamin'ny alalan'ny afatra miafina tamin'ny alalan'ny publication tamin'ny alalan'ny commentaire firaretso ihany koa tamin'ny alalan'ny WhatsApp sy ireo fionana mivatana tany trano zany na tamina toerana samihafa de makasitraka atsika rehetra zay ny mpiasika aniny fa de manolotra ihany koa ny fisaorana ho anao zay mpanaraka ny fandarana eto atoerana sy any ampitan-dranomasina marobe anareo mpanaraka ny ampitan-dranomasina dia arabaina manokana indrindra ny hitondrako ny fiarabana ho an'ny KMMR Europe zay navita nanao fionana fivoriana tamin'ny alahady lasa teo tao amin'ny jardin de Isly fahombiazana tanteraka satria marobe ireo namaly ny antso zay nataon'ny tompon'andraikitry ny KMMR tany Europa fifanakaloza-kevitra fizaram-baovao ary fanombohan'ny adevitra ho an'ny raharaham-pifidianana sy ny zava-misy zay atrean'ny firenena am'izao fotoana izao de mba nahazo ako ny kely tamin'izany de fampizarana amintsika ny amin'ny hoe arabaina ny KMMR Europa zany navita namondrona izay hery ho an'ny fanombohana voalohany izany fa de mino isika fa mbola azo ny tena vaovao maro samihafa ao aorianan'ny fivoriana matetitetika sy ny fionana ho tanterahana izy ireo tahaka izany ihany koa no iarabantsika nireo namana rehetra zay manao fitsidiany any amin'ny faritra any ny jeune team any Tego ny femme team ny any Mahajanga mihetsika de mihetsika ny any Tsoromandidy tonga hatrany-Mbararatabe sy toerana maro samihafa ny any Antsirabe any ho resahako zay rehefa aveo ny any Fianaratsoa navita hira mihitsy ry docteur Tina Rasolondrina mpitarika ny jeune team Fianaratsoa ao amin'ny fanentanana ny mpifidy ao anatin'ny lisitry mifidy ny any Toliary any sy ireo faritra maro samihafa Tomasina moa vao avy ny tsidihan'ny Filomarka Ravalomanina sy ny team ny eto Antananarivo mihetsika de mihetsika indrindraindrindra raha miresaka Antananarivo koa zao tsika de anisan'izany boribory tamin'ny fahaefatra tarehan'le député Ramboasalama Emilien ny SG Radravalson sy ny ekipa rehetrarehetra ny jeune team Arzo Léon sy ny femme team de mihetsika mihitsy manao an'izay fanentanan'izay de mihitsika fa anakambara rehefa aveo ny député Ramboasalama Emilien anatin'izay fanentanan'izay ihany koa sy ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara fa eto zany de hitondra kely fandaminana kely amintsika satria raha ny fanentanana natao teto amin'ny fandarina de hoe amin'ny 20 volana may no ho tanterahantsika ny fionana ny Antsirabe ho an'ny congrès patry ny team faritra Vakina Karatra de ho an'ny fandaminana zany fandrindrana ny fotoana ary fanatsaran-javatra le izy dia amin'ny 7 volana jona indray zany no fiaonantsika amin'izay congrès patry ny team faritra Vakina Karatra zay raha mare zany ny anareo any faritra Vakina Karatra ary mare moa tsika amin'ny alalan'ity fandarana ity de mba hapita ireo mpiatroka rehetrarehetra ireo mpanarady ireo mpanohana ny Filomarka Ravalomanina sy ny team fa amin'ny sabotsy fa 3 volana jona 2024 indray no fiona zay no kasaitsika ho tanterahana amin'ny 20 may ho avy izao ho amin'ny fandaminana zany zavatra rehetrarehetra izany mino zay fa ho avy maro isika amin'izany 7 volana jona izany satria midadasika Tsirabe raha miresaka Tsirabe tsika manomboka aty Ambatolampy mihazo anatany fotsy mikisaka kely ato Faratsio de mandroso ihany tonga Tsirabe faharoa Tsirabe voalohany raha mikisaka kely tsika de mahazo any Betafo Mandoto de misy Manandona zay no atao hoe Antsirabe zay no atao hoe faritra Vakina Karatra moa zany marimarina kokoa de miomana zany nareo any anatin'izay district ny teneniko zay amin'ny 7 ny volana jona fa
efa akaiky koa mifandaram-potoana de efa hitanareo ty atanako ty niniko ny entina misy le izy tsara tarehibe ny fanasana zay avy amin'ny antokotiky Madagasikara distime avaradrano zay ho alefa mifaly eto le izy ovakitsika zany io izy io ny distime avaradrano ndray zany de anatanteraka fiaonam-be amin'ny sabotsy fa 3 ny volana May manomboka amin'ny 10 ora maraina eny amin'ny Lion d'Or Anosy Avaratra. Fiaonam-be ny antokotiky Madagasikara zany no tanterana ho an'ny distime avaradrano dia eo ambany fiahiny Filomarka Ravalomanana sy ny birao politika mazava ho azy zany ary ny député voafidy tao amin'ny distrika Avaradrano zay solombambaoaka ny Madagasikara Zerina Ndrembolainy miaraka ny distime Reben Tanàna mpanolotsaina team Mancom team anatin'ny commune 910 mandrafitra an'izany hoe Avaradrano zany dia mikarakara ny ty fiaonam-be ty raha Avaradrano zany le sahatsika zany raha ohatra hoe atombontsika makany Avaradrano talata ny volon'ondry zany de mikisaka kely de eo akaiky eo Ambohimangarova de mikisaka kely tsy lavitra eo Anosy Avaratra de tsy lavitra eo ihany koa midina te Manandraina de somary sotombotsika kely de tonga ny akady kely lafy de miodintsika de makany Viliazo tonga ny Feferana de mikisaka kely ndray tsika aty Sabotsina Mena akady kely lafy dia mahazo ana Ambomanga kely mahazo ana Anjeva Gara de Ambomalaza amiray de mitodika lavitra be tsika akady Randrina Masindray Ambohimanambola Alasora izany tsy voateniko anatin'izany miezaky mitadidy eto distrika Avaradrano ho ansesy tadidiko de mety voateniko andreo aveo ka amin'ny 17 ny volana May ho avy maro be itsika zany eny amin'ny Lion d'Or Anosy Avaratra na famiteam io zay mietsiketsika be tokoa ao Avaradrano ny jeune team ko mazava ho azy tarehan'ry maire Tojo sy ry président Totsy zay mitarika ihany koa ny comteam ho any Avaradrano any amin'ny talata ny volon'ondry sy ireo brandny comteam rehetra ny fokoteam isaky ny fokotany ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia ho avy maro zany amin'ity fiaonandehibe ity amin'ny 17 ny volana May zany mandamina fotoana tsara itsika eny ary mo fampidirana daholo zany rehetrarehetra izany fa ny vaovao moa de maro be no azo resany na tsefatsefany eny resako fa efa vonona efa eto akaiky eto ny solombambaoaka ny Madagasikara zay tompon'ny fandamina ny fotoana rehefa talata tahaka izao araky ny fandamina fandarina miara-manonja azy dia ny voafidy teto miboribory tany faefatra ny solombambaoaka Rambosalama Emile miarabanao Andriamato député miaraba faniry de miaraba atsika technician ombadika ao zay mampita an'izao fandarana zao amin'ny alalan'ny télévision sy ny radio MBS zany ary tsy adino ny namanao amin'ny radio Mada manarak'izay dia miaraba ihany koa ny vahoaka rehetra tsy akanavaka hitatoerana na ny any am-pitandranomasina zay manarak'izao fandarana zao ary tsy adino ny ianareo any faritra Atsinanana sy faritra Nalanjorofo zay navita ny congrès paritra tamin'ny herinandro ambony iny zay natrehan'ny Filomarka Ravalomanana tsy adino koa ianareo eny amin'ny manodidina ohatrany hoe ny tao Full Point sy ny tao Mahambo zay anisan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ireny congrès paritra reny ianareo amin'ny commune ny district Brickaville tsy adino am'izany koa tamin'izany congrès paritra zany makasitraka tanteraka amin'ny navitanana zany ary félicitation izy vitenenina fa dia zavatra tena mipoka be mihitsy any congrès paritra natao tany zay manapirofo fa antoko manana maizy azy natoko tiako Madagasikara ary mipetraka tsara mihitsy le antoko matanjaka azy eto amin'ny tany sy mifanjakana zany tsy adino ianareo any Morondava zay miteny hoe aza adino zay de koko manokana ho anareo any Morondava zay efa nandehanana ko efa navita ny congrès paritra ny Menabe ary tsy adino ny eo amin'ny district any Betafo ny eo amin'ny Pitsokofo zany indrindrindrindra eo amin'ny fokotany farany Atsinanana fokotany apahatra ao anatin'ny commune rurale Mandritsara
neo amin'ny lalam-baovao izay tsy mitsahatra manaraka ny fandarana satria am'ma fitiavanareo na toko tiako Madagasikara dia tsy mitsahatra mihitsy ny anareo no miteny hoe azadino mba manao kokoa anay satria io ihany mba hitena vaovao ahitana marina satria tsy misy afa-tsy radio anankiray mandeha atya de ny radio ny la voix de 100 mètres zay tsy mba milaza marina mihitsy ka dia azadino mba mitena anay satria mba mampiova ny rivotra iainanay zany na mirivotra andavanandro amin'ny fiainana andavanandro na mirivotra ara-politika zay ianantsika am'izao fotoana zao kokoa manokana ny hoan'ny jeune team sy ny mpiara-miasa aminy am'izao fotoana zao mpanaradiana tokotiko Madagasikara atao amin'ny boribory-tany faefatra miaraka amin'izao chef de zone izay manao porte-à-porte am'izao fotoana zao ny amin'ny fanentanana ny olona sy ny mpiaradia aminy amin'ny fidirana ao anatin'ny liste électorale zany satria mamitsika loatra ty Madagasikara ty ary fantatsika ny te ny olana am'izao fotoana zao ny tiatsika ny elana am'izao fanitrana zao dia manao an'izany adidimasina zany nareo amin'ny fanentanana ny olona isoratra anaro anatin'ny liste ny fifidianana tadio fa iny liste ny fifidianana iny liste vaovao fa tsy hoe fanavoa tsy hoe ralina akory na hoe révision annuelle la liste électorale fa tena fanavozana tanteraka ny liste dia rehefa tsy voasoratra am'ty anao zany de afaka any amin'ny rehefa manao ralina indray angamba kanefa tadio fa am'ty fotoana ty ny tena fotoana ngeza be anaovana fifidianana dia verizo anao ara tsy tafiditra am'izany ka dia miaraba anareo manokana ary makahery anareo am'izao fotoana zao satria le fanaovana porte-à-porte tsy vitany hoe mandeha bus na mandeha bisikileta na mandeha moto fa tena mandeha tongotra mihitsiny any anelakelatra anao nisako mifoky tany ka dia makahery anareo am'izany adidimasina ataonareo zany manarak'izay faniry dia alohan'ny teny idirana dia mbola misaotra an'Andriamanitra isika raha ohatra ka velomaina somatsara raha natratra ny andro androany satria tadio fa araka le fitenenina hoe Andriamanitra ny tompony aina izy no azahoana zao fahasoavana rehetrarehetra zao ka mbola noho ny fitiavany de mbola tafaraka indray tsika amin'ny rahala afaka mitava sy midinika eto ary mampita amin'ny vaovao any amin'ny ny havana rehetrarehetra namana rehetrarehetra zay manaraka zao fa miara-manonjy zao ka dia isaorana izy dia mirary fahasalamana ho an'ireo atao hoe tsy salama am'izao fotoana zao anatin'ny aretina fa dia mirary fahasalamana teraka ary mirary fahasitranana malaky ho an'ireo izay atao hoe namoy havana moa satria raha malala fa zany ny fiainana zanak'olombelona nefa voateraka ianao de tsy maintsy mitrehitra hoe doavy ny fahafatesana dia misy ko reo havana namoy fianakaviana dia mirary finoana feno an'izany fianakaviana namoy havan'izany zay angamba no teny fampidirana fanefa dia manomboka afaka anomboka tsika hoe inona no horesahana ary raha tokony hoe izy betsabetsaka any kanefa moa araka le hoe fotoana manapetra sy ny rehetrarehetra ary ny tena koa teto tapabolana tsy teo satria no ny adidy nisy ny tany niaraka tamin'ny filomarika Ravalomanana tany amin'ny faritra Atsinanana nisy ny tafiditra tao anatin'ny ny fivoriana am'izao fotoana zao koa moa no anatin'ny hoe fivoriana ny solombavamboaka dia araka ny teneniko hoe zay iezaka tsika hiteny zay tena tokony tenenina mafapana am'izao fotoana zao amin'ny resaka mandeto amin'ny tany sy ny firenena fa dia omeko anao fitenenina fanirana ya makasirika ny député Rambo am'izay fampidiran'izay efa natsidiky solombavambahoaka Rambo salama teo aloha fa rehefa ohatran'izao moa mahazatra azy zany manontany reo solombavambahoaka rehefa avy manao fitsidiham-patra tahaka n'ireny mba mety manakambara ihany mino fa tena manakambara mihitsy député Rambo salama aloha nahita ny tany lalana
lalam-pirenena faharoa, lalam-pirenena fahadimy, efa nanao taritra tety any nge zahay niaraka tamin'ireo solomamboaka zay nandeha tany am'izany toerana zany fa aleoko mba hiteny aloha deputeram-boasalama zany eny tena mipoka be ny tany analanjyrofo ny tany antsinanana isorana daolo ianareo na izany na zany afa le mahita maso ny zava-misy fa tsy le onoony tsy le kisarisary alefa n'le mpanohana fitondrana fa aleo mba hiteny mihitsy ny deputeram-boasalama fahitany lalana aloha zany tam'izay nale rehetra tany depute tena mo nandeha fiara manokana zany a nandeha nakany amin'iny fahatratsinan'iny nandeha am'ty le hoe lalam-pirenena faharoa zay da hoe lalam-pirenena anisan'ny famoahana ny sy fanondranana ny entana eto Madagasikara ary lalam-pirenena mampitoy ny atao hoe ny port lehibe indrindra eto Madagasikara zany de ny portny Tomasina zany indrisy anefa fa raha ny hatsaran'ny lalana dia malahelo a milaza aminareo eto a fa dia tsy arakaraky mahalalam-pirenena faharoa azy zany ny lalana fa dia raha ny lalana atao hoe route d'intérêt provincial aza dia tsaratsara kono zany ny lalana matsy eto Madagasikara dia misy an'izay hoe route nationale de route d'intérêt provincial zay a dia raha ny route d'intérêt provincial zao a de mbola tsara noho izy Tananarivo Moramanga dia distrika anakiroa no mandrafitra azy eo de ny distrika ny Mantsakandrina sy ny distrika ny Moramanga raha miala eto Tananarivo an'olo zany mandrapatonga ao Mantsakandrina 48 kilometre dia eritrereto fa zany 48 kilometre zany a raha natao atsasakadiny na adiny ray latsaka folo zany taloha tamin'ny andron'ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana de am'izao fotoana zao zany a ataonao anatin'ny adiny ray sasany izany hoe izay itsahana zany a de lavaka ary na le arabe aza de efa mampalahelo mijery azy fa tsy manaraka an'ilay hoe tiany rehefa ny arabe tena izy fa dia lasa mitatra lasa makany amin'ny bakote zany hoe lasa misy ohatran'ny lalana hafa mihitsy zany foronina mba hahafahana mandeha satria raha ny lalana tena lalana eo ampovoany a de miala tsiny fa dia tsy izy mifilaza azy a ary atao ohatran'ny hoe route secondaire angamba mifilaza azy ny lalana andehanana eo ampovoany eo dia tsy maintsy mandeha any amin'ny sisiny any zany ary ny tena zava-doza de isaky ny fiolahana na isaky ny virage dia tsy maintsy misy lavaka foana ary tsy maintsy mangalatra ianao zany ary mandrapatonga tao amin'ny tao Nantsakandrina ako a dia indroa no saika nisy loza zany satria tsy afenina fa ny olona tsy hitovy aminao ny fitondran'ny olona fiara fa dia na taxi brosa reny camion reny de manao an'ireny mangalangalatra reny dia indroa sy saika any nanao ny accident tiako tenenina dia mifaratsy ny lalana ary tsy ary de hoe iny lalana iny zany a de atao hoe lalany loza mety hitranga zany a amin'ny fotoana tsy ampozina miala eo a Manjakandrina ndray mandrapatonga tia Sabotsinanjiro de eo amin'ny atao hoe raha misy de misy eo angamba eo amin'ny 5 kilometatra eo a de ataonao anatin'ny adiny ray sasany any keo mahazo an'iny mandraky iny ary dia tena klaksonna ranoray tsy maintsy atao a rehefa amin'ny fiolahana na amin'ny fiakarana satria maninona mampalelo amin'izy a dia arakaraky ny aratsy ny lalana vao maika misy ireo atao hoe mpamiliny reny fiara fitaterana entana camion be sy mireo maoroka reny a sy ny taxi brosy zany a dia tena tsy mitandrina zany atao hoe
fiara zany na tsy hoe tsy mitandro ny ain'olona zany fa de tena mandeha de tena ohatran'ny hoe tsisy firarahina ny am mampalelo amin'izy dia le raha misy ny accident amin'ny ny faratsy ny lalana dia le ain'olona sy lay fampotehan'le fitaovana tena mampalahelo fa raha ohatra hoe tsy firarahin'ny chauffeur satria fantany ny akabeazan'ireny olo reny any hoe dia mpikaramy mpitondra an'ireny fiara reny mpitondra an'ireny fiara-pitateran'ireny efa fantany zao faratsy ny lalana dia mbola aminao amin'ny fitondrana ohatran'ireny any a dia mampalahelo ka ny tiako tenenina am'izay hoe ratsy de ratsy ny lalana mandra-patonga ao Sabotsinanjiro ary ao Sabotsinanjiro mbola tonga ty Moramanga moa dia azo jerena ihany zany hoe raha lalana adiny roa sefany eo zany fanaova taloha fanaovana Antananarivo Moramanga eo amin'ny 10 kilometatra dia natao ao anatin'ny adiny 4 sady lany ianao zany amin'ny carburant lany ianao amin'ny fotoana ary tena miferinaina ny tomobila amin'ny resaka piesy sy amin'ny resaka ny fiodinany milina sy indretrehtra zany hoe ny lalam-pirenena am'izao fotoana zao zany a dia indrindrindrindry ny reine deux de tsisy mialatsiny a tsisy ilana azy ary hita mihitsiny fa tsy misy fikarakarana lay izy fa dia mandeho azy am'izao na eo amin'ny Moramanga antsapanana de eo ihany kanefa araka ny teneniko teo hoe ny fiolanana rehetra dia mety hitera-doza tamin'iny a dia nisy fotoana koa zo ihany ny tena fa mandeha mora fa raha zany hoe mandeha mafy kely fotsiny dia efa tratra loatra satria ao anatin'ny en plein tournant izy ny fitenenana na camion mpitatitra no mangalatra de iny vodiny iny no alefanare aminao de raha ohatra anao mandeha mafy kely fotsiny atao hoe 2 segondra efa vita tanteraka ary iny etreto hoe iny plateau be no midona amin'ny automobile kely io a de hoe ohatranisany zavatra nitranga ary ny soranan'Andriamanitra aza de hoe tena moa tsy voan'zany accident zany fa ohatrany hoe nandalo kely ny tena de anisy fiara nitondra mpianatra avy nanao tamin'iny andro nandehan'ny midina tany Tomasina iny a nanao voyage d'étude tany amin'ny faritra Atsinanana iny a mifanehitra tamin'ny camion nanao tamin'iny lalana iny a de tena mivadika teo amin'ny arabe teo lay fiara nitondra an'ilay mpianatra nanao voyage d'étude nina no ny tsy fitandreman'le mpitondra zany sy no mifaratsy ny lalana satria ny camion miala am'ilay lavaka dia mangalatra satria sao de hoe azo mibalotage de njery le conteneur nefa ao anatin'ny tournant izy manao an'zany a miditra koa ny fiara mpitondra an'ilay mpianatra avy nanao voyage d'étude amin'ny lalana tokony andanana de tsy afa mialatsony de lasa any amy talo izy lasa any sisany andana an'le izy a anisan'ny fahadotsona de amin'ny fanjakana zay tsy mikarakara ny lalana satria raha tsara ny lalana tsy misy mifangalarana tsy misy ny atao hoe ny zavatra rehetra mety hitranga mety hiteraka loza any an-dalana iny miala eo atsapanina indray anao mandra-pahatonga tia Tomasina moa dia misy an'zany ry loza rehetrarehetra zany zay ny lazaiko hoe ny Tananarivo Tomasina zany zao a raha natao adiny 5 adiny 5 hoan'ny tena ny mandeha miadana zany a de lasa mandeha amtrany amin'ny adiny 1.5 adiny 2.5 zany zao a hoan'ny olona tena mitandrina ary na olona tsy te hoe matahotra ny hoe inona mety zavatra mety hitranga iny ary ny tena mampalelo de zao a lay nefa ny lalana efa ratsy a misy koa ireo atao hoe mpitondra fiara izay tsy mieritreritra an'zany fa dia manao ny zay patamy fotsiny satria ety le fikaramana de mamonjy fotoana tsy te hiditra alina any am'le toerana satria eo koa ny resaka tsy fandripahalemana ny mpandeha sy ny rehetrarehetra miditra tara any amin'ny port sy ndrehetrarehetra indrindra reny fiara voety mitondretany reny dia lasa matao hoe manao tsy fanao zany amin'ny fitaterana ka eo no ametrahana ho an'ny tompona ndraikitra amin'ny eny amin'ny gendarmerie zany a sy ny polisy pirenena amin'iny lalana iny a tokony mba efa hojerena hoe inona ny fitaovana tokony anarahanareo maso
ireny mpitatitra ireny a mba tsy iorany atao hoe ny afanganam-pandeha tokony andehanany lay fiara vaventy fa ianao a fiarakely io mandeha atao hoe valopolo kilometatra isan'ora fa mandeha ny camion mihoatranao mandeha am'zany eritreto mandeha firy zany afanganam-pandeha ny camion sy reny fiara mpitatitra olon'ireny mba efa tokony jirena zany zavatra any ary ataoko hoe azo atao tsara zany zavatra zany a fa no ny sorarainareo an'zay atao hoe ny fiainam-bahoaka angamba sy ny hoe miaina am'lay atao hoe tsy mahatakatra anao inona ny zavatra tokony ataonareo fa miaina amin'ny zavatra hoe mandeha ho azy fa mbola tsy anytsika de tsy mieritreritra ny hoe azo atao ane ny manisy atao hoe radara sy ndretraretra de mijery an'ireny de azo jerena hoe ty camion ty manohatra hita ny numéro de azo atao no mijery an'ireny zavatra ireny manentsika an'ireny a fa tadio fa ny ain'olona zava-dehibe ary tsisy mahavidy aina eto izy folomarikaravalo manan'zay inona ny antony a noho ny tsy fitandremana kanefa le tsy fitandremana de maninona avy amin'ny olona ihany kanefa le lalana koa dia tompona ndraikitra amin'ny fanjakana am'izao fotoan'zao am'resaka ny lalana tanina folo pointe moa andray tomasina folo pointe 56 kilometre de adiny roa sasany adiny telo tena nefa de le folo pointe sy fenerive sy iny a de atao hoe toerana tena mamokatra be mihitsy ny am'ny resaka atao hoe produit de rente na any girofle any vany any le tsy nefa ny aratsy le lalana ohatran'iny folo pointe fiveloma zany folo pointe zany a de am'ny resaka fizahantany fa ny lalana tompoko dia adiny roa sasany adiny telo am'izao fotoan'izao ary ny le zavatra atao any a dia mampalelo any ko fa ohatran'ny hoe manao tiptop ny hoe faritra le ratsy reny fotiny le tiptopny tsy mifanaraka am'lay lalana zany satria maninona ny goudron tsy vady amin'ny béton mihitsiny ka io zany tokony mieritreritra ny fanjakana amin'ny zavatra io hoe na atao goudron ty na atao béton hoe fa tsy atao ohatran'io satria tadio fa béton mijanao béton de hopotika indray le goudron avy eo ary tadio tsara nefa fa iny faritra iny faritra mando lava de tokony mba eritreretin'le fanjakana zany tokotretin'le tompona andraikitra ao amin'ny ministera ny asa vaventy zany hoe inona ny tena matiera première inona ny tena mety am'ty faritra tya sady vezivezen'ny camion rehefa tonga ny atao hoe fiakaran'ny vokatra lavanilona sy ny le tsy vezivezena mitatitra an'iny a faharoa manarak'izay a ny amin'ny rehefa mandeha ny resaka fizahantany a betsaka ny olona mandeha de tokony mahitreretiny zany zay zavandrefa de lala amy folo pointe mandrapa tonga tomasina zany teneniko anareo hoe enina amy 10 kilometatra zany a de adiny roa sasany adiny telo manao azy a ary de tena mitondra faisana mihitsy ny fiara am'zany a amindreo atao hoe kojakoja madinika zany satria rehefa tafaverina ty an-tanareo de tsy maintsy jerena daolina ny zavatra eny fa lasa misy voalavo kely maneno lasa misy vorona kely maneno lasa misy manao katakatakataka ohatran'zany a de tsy maintsy jerena daoly kanefa raha malala amy fiainana am'izao fotoan'izao hoe antsy mikikika na amy vidim-piainana na amy vidin'ny piesy sy ny rehetrarehetra ny vola tokony hoanina lasa anaovana zany ndray de tokony mba heritreritra le fitondram-panjakana ary asany zany fa raha nyfahitanany ny lalana aloha de tsisy ninona vitan'ny fanjakany tya raha amin'ny faritra iny amy resaka lalana fa balao asy mibetsaka resaka mibetsaka fa ny tena zavatra mitrangany a mifaratsy ny lalana dia mampime ary ny rehefa tsara indray raha zany zao a de efa mepotika afa-tsy teny fotsiny hoe lalana mialoha folo pointe mandrapa tonga any a fenerive de araky ny fitenenina hoe raha vety folo pointe efa potika indray a makamy fenerive ka tokony hieritreritra le fanjakany amy zavatra tokony atao a tadio tsara fa lalana no ahafahan'ny vahoaka mamokany vokatra ary zany vokatra zany a noetiny vahoaka amelomana ny fianakaviana ampianarana ny vady aman-janaka sy tadiavany asa zay angamba raha ohatra hoe resaka lalana iny fotsiny fa raha toizany io mbola be dehibe fa zany hoe alo zay ho hitan'ny olona zany hoe samy miteny daholo teto fa de tsy izy le RN2 a sy le RN5 a mandehany amin'ny faritra iny fa marina mihitsy ny tenin'ny honorable Roland Ratsiraka hoe natao fotsiny mipoapoaka natany le tonga le engin fa raha netany lalina am'izao fotoan'izao a
de ny gratena fotsiny kanefa le gratena za mbola trépidation be mahatsiravina ary vao mainka aza mamotoka fiara tsy arakaraky ny zavatra tenenina atao hoe atao zavatra ataonay tsy maintsy tanterana fa any mandehana de hitanareo hoe tena marina sa tsy marina le zavatra teneny le mpitona am'izao fotoana zao ohatran'le lalam-pinena fa efatra am'y telopolo le be tafo miandro vazo tsy efaka hitanako zany jerevy iny amin'ny commune Tablava iny portion ana 40 kilometre fa adiny roa sasany anao manao an'izany mandrapatonga miandro vazo ary ny toerana koa amin'ny resaka tsy fandriampahalemana tena atao hoe zone rozy tena tompony de eritrereto hoe reny no hitan'ny no tenenindreo hoe tena miasa amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao manao ny lalana jereny fotsiny ary ty amin'ny fokontany napahatra maty faniry le lalana tsy vita de nanontaniako moa ny namana honorable de ahoana hoa ty lalana ty fa ao anatin'ny circonscription ty honorable de tao am'le urgence cyclonique tsy misy an'izany urgence cyclonique zany fa tonga de tena fotsiny na misy urgence cyclonique azy de efa misy vola prévu am'izany fa noho le tsy fahazana le fitantanana fa tonga le vola de niroborobo miaraka amin'ny gouverneur sy ny rehetrarehetra lany ny vola lany mpitondra sy ny entrepreneur ny vola de io ny lalana dia vahoaka mihinany tsy fihinany mahitany tsy fahitany de zay ireny nare de araky le hitantsika reny hoe lasa anahazana vary sy anahazana soja sy anahazana lody sy anahazana tsaramaso fotsiny lalana nefa lalana tokony ho lalana io zao de minoa ianao fa dia asy io na ho vita indray na ho tsia fa zany hoe ty fanjakana ty moa fa raha malala fa fanjakana tsy manam-bola sy ndrehetrehtra satria tsy zany namoaka an'izay fa tao amy gazety tao de hoe miandra le $100 amolomen'ny banque mondiale zay vo ho ataony lalana de atao aiza daholo zany vola be rehetrehtra nefa teo mibotabota hoe mitetateta hoe zay manam-bola zay mifera manana 150 milliards sa ohatriny izy iny aizy zao mampalahelo fa dia zay moa ny resaka lalana zany faniry fa raha hoe atao resaka fotsiny ty lalana ty na herinandro ohatra ty tsy veta satria lalam-pirenena be de be ary tsika koa mety tenenina raha tsy teny fotsiny jerevy ikongo jerevy any amin'ny honorable voninahitry sy afakandro ary route nationale lainy bisy ary jerevy ty akaiky kely ty aza miala eo amoramanga mandrapatonga ary amsy be anala jerevy ty amin'ny ty Andramasina miala eto ambaty fotsiny mivoaka ary Ambomiadana sy ary tsy azo mpaniry iny anatsiny Bakary sy ny rehetrarehetra iny eritrereto miala eo Revomamy mandeha makany Ambomandry sy ny rehetrarehetra zavatoza zany hoe eo moa izy fa hoe tsy ho vita ao araha ty ny tenenina fa dia zay moa no hitany tena tany manaitrytsika ary mila tenenina vaoka hoe zany ny zava-misy hoan'ny vahoaka hoe zany ny zava-misy ataon'ty fitondrany tya ka dia afatarinaareo hoe zany ny vaovao momba ny lalana zany raha ny hitan'ny tenanay amin'ny fandehanana manao ny congrès paritra miaraka amin'ny folomarika Ravalomanina no lazaina tonga de verina am'izay tamin'ny sabotsy teo député Ramboasalama dia 3 ny datiny sabotsy teo fa ny nagagany rehetra dia feno mitandro ny filaminana indrindraindrindra faritra nadidina nanakely 3 fa ny tena nahavariana de hoe voadidina mpitandro ny filaminana ny magrobeorika zay zavatra nahavariana sy nahagaga mihitsy hoe taiza no nisy filazana ny amin'ny hoe hisy fihetsiketsehana ho tanterahana eo amin'ny magrobeorika na nisy ihany koa loharanom-baovao samihafa ny resaka fa anao fidinana eny ohatra ny atokitok Madagasikara na ny RMDM na ny tanora RMDM na ny tanora Tim na ny vehivavy tiako Madagasikara fa nahagaga sy nahatalanjona ianao moa mpitandro ny filaminana zay efa tsy amperinasa solombavam-bahoaka Madagasikara am'izao fotoana zao ary larana faharoa tamin'ny andraikitra teo anivo ny etat-major ny tafika malagasy tamin'ny fotoanandro nitondran'ny folomarika Ravalomanina député Ramboasalama Emilien colonel laharam-boninahitra ao ahoana ny fomba fijery ny député Ramboasalama am'ireny fihetsehana mpitandro ny filaminana tampoka tsy ampoziny reny hoe 13 mai ohatry ny daty rehetrarehetra nandalo 27 fa nahavariana sy nahagaga de feno mpitandro ny filaminana Analakely Beorika indrindraindrindra hoa lay Macrobeorika voadidina tanteraka reny zany dia atao hoe tonga de fijerenany reny tonga de miteny hoe panique en lieu
zany hoe ilay fitondrana am'izao fotoana zao zany a dia tsy matokony heriny itsony tsy matokony valerany itsony fa fitondrana efa marefo de marefo a noho ny zava-misy am'izao fotoana zao. Inona moa zava-misy am'izao fotoana zao? Zava-misy am'izao fotoana zao ne de apetraka fotsiny hoe milamina ve ny raharaha politika am'izao fotoana zao, milamina ve ny sosialin'ny vahoaka am'izao fotoana zao, milamina ve ny resaka fiariana resaka ekônomia am'izao fotoana zao, milamina ve ny fiainana andavanandro ny olona am'izao fotoana zao, ny vidim-piainana miakatra, tsy fandriam-pahalemana tsy arakaraky n'izy hoe velo rano voalohany, tsy arakaraky ny hoe fanaovana fisehoana amy toerana rehetra misy ny mpitandro filaminana, fanaovana hoe famoahana manam-boninahitry aty amin'ny miaramila, famoahana manam-boninahitry aty amin'ny zandary, famoahana manam-boninahitry ary amin'ny polisy, famoahana polisy any Antsirabe, famoahana zandary any Moramanga sy any Ambositra, fa le fandriam-pahalemana tsy misy. Ka ireny fahitana an'ireny hoe ao amin'ny 13 mai am'ireny fotoan'ireny zay inona moa tokony atahorana anaovana an'ireny dia fatahorana hoe isy fidinina an-dalambe ataony mpanohatra ny atokotiko iza moa ny tena mpanohatra ny atokotiko Madagasikara ny antoko manana ny maha izy azy ary antoko discipliné zany a antoko manana ny fifehezany manokana iainana zany antoko zany. Ny antoko tiako Madagasikara tsy nanao akory na hoe nanao fangatahana na hoe andeha anatitra voninkazo eo amin'ny 13 mai fa dia mahagaga ny fisian'ny mpitandro ny filaminana marobe manenika an'Antananarivo ohatran'ireny, efa mikorotana ao ambony eo ary efa matahotra ary zay le fatahoran'izay a dia mieritreritra fa hoe isy olona hita mahidina marobe eo a hoentin'ny mpanohatra tsy adala ka hoe am'izao fotoana zao zay efa mieritreritra ary efa miandrandra mafy ary tsy maintsy andeha am'izany ny am'ny resaka fifidianana filoham-pirenena, tsy adala akory ka andeha hitarika korotana indray hoe tarika olona andeha am'izany ka hoe tondra olona eny amy 13 mai fitondrana izay atao hoe araky ny fiteniny ankizy fitondrana efa miandry sarahany io fotsiny fa mahamenatra ny hoe anipigan dia manao an'ireny fihetsika ireny ary reny zavatra ireny a dia tsy ho tongatonga fotsiny hoe abetsana mpitandro filaminana mahenony avenue de l'indépendance amin'ny 13 mai ny am'gara hatrana be rivotra ohatran'ireny a raha tsy ao am'jaro ihany no atao hoe mamboly an'lay rumeur na korotana zay mihitsy io ao am'zaro amy fitondranao ihany mahatonga an'io a mba hanaronana an'lay hoe ty fitondrantsika ty ane fitondrana efa marefo de marefo ary miandry atao hoe atao hoe fila kely fotsiny sisa kofe kely fotsiny sisa mitanan'io a de araky ny tenin'le filoham-pirenena teo aloha hoe mionga-potsiny de zay zavatra zay le hoe fitondrana efa marefo fitondrana tsy matokony valeur antsony misy am'izao fotoana zao a dia manao an'ireny fihetsika ireny a créer situation zany a metina hitenenina hoe misy mitady anongana ny ny fanjakana na misy hoe misy tianao acte de déstabilisation zany a eto amy tany sy ny fanjakana ka reny zany amiko a de araky nyteneniko tao hoe panique en haut lieu reny a ary efa midika hoe efa tsy manana maha izy tsy manana an'lay
atao hoe fitokisana ny vahoaka ntsony lay very le fitokisan'lay ny vahoaka n'lay fitondrana dia lasa manao an'ireny mba ametrahana hoe apetraka rangano autorité de l'état de fanjaka apetraka mpitandro filaminana dikan'zany de hoe tsy misy afa-tsy mpitandro filaminana zany sisa no mitana ny ainy ty fanjakany ty reny zany a no dikan'ireny ka mampalelo any le izy satria ary mampime satria na ny olona natra lay voninkazo tao azy dia atao hoe ry zareo izay ta hoe tena tafitra tamin'ny resaka raharaha ny 13 mai roa am'ny fitopolo zany ary ianao raha mahita le voninkazo kely anakiroa dia ohatra ny ridicule be mahita ndrety mpitandro filaminana be debea nanatrika andralana metraka an'le izy tao de hoe reny zany no tena atahorana tao hoe sao de hitarika anao hoe acte de déstabilisation eo amin'ny 13 mai zany ka reny zany de efa profo mazavy reny fa hoe efa tsy misy tsony ny fampatokisan'ny vahoaka sy mpitona am'izao fotoana zao a dia apetraka zany lay atao hoe ilay mpitandro filaminana zay ahitana ny tafika ny zandary sy ny polisy ametrahana hoe mbola eto izahay a kanefa reny midika de reny de midika hoe resaka tsy fanana an'lay fitondrana am'izao fotoana zao le gouvernementany tsay am'izao fotoana zao a tsy fahazakana ny firenena ntsony fa dia atao hoe ny mpitandro filaminana sisa mitana ny ainy ty fanjakany ty fa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao a dia efa tsy tokony zao tsony ny fiaina malagasy efa tokony zavatra fa entina tao reny a mialatsiny am'ny fitenenina fa tonga dia ampirony sy ampitahorana hoe mbola miaraka aminay a ny mpitandro filaminana am'izao fotoana zao ino moa zany zay tena hoe panika tenen'ny député Ramboasalama zay ao am'y sehatra ambony ao reny aloha zany sarotra ny ilazany reny hoe matanjaka le fanjakana fa ohatrany hoe fahatsiarovana daty de amoana mpitandro filaminana ary famoana mpitandro filaminana akoatrany hoe famomezana baiko de misy famoam-bola tsika efa sahirana bankropotra le fitondram-panjakana kanefa mbola mandamy vola am zavatra tena tenentsika mihitsy hoe tsy misy dikany raha ny fitandrona ny filaminana député Ramboasalama Emilien zay tena ilaina mpitandro filaminana mihitsy helipatrana manenina Madagasikara satria fatatsika fa misesy ny tsy fandripalemana de gaga sy variana sy talanjona ihany tsika ny amin'ny hoe ohatran'izao sisa lay cerveau an'lay mpitondra fanjakana zany ka ty moa appréciena ihany zany hoe eny embeso zay azonareo embesana aloha zany satria zay angamba ny fomba heverina fa ahafahanareo mampiseho an'le tanjaka kanefa tsy tanjaka reny fa tena fahalemena ary fahatahorana mihitsy satria miseho amin'ny endrika maro zany ny endriky ny fahatahorana asa ve député Ramboasalama Emilien zany ve no mahatonga n'lay adevitra inina voizina am'izao fotoana zao resaka teteza mity satria rehefa tadiavina mihodikodina any ambadika any ny information samihafa na fahamoam-bavao samihafa de ny ao anatin'le fitondram-panjakana ihany no miezaka amin'ny lalao an'le izy de misy misitona am'relehely izy aty ambadika aty fitondram-panjakana tsy mety mivalide an'le daty de mihodikodina ao ambadika le hoe 90 jours ny convocation des électeurs fitondram-panjakana mizingizina ny fahamoam-bola araka n'izay filana fototra tadiaviny seni fa 140 milliards d'ariary ny vola tadiaviny seni de milaza le fitondram-panjakana fa aleo aloha adiadina tsara raha toka izay marina ny vola teny ilainy seni de mifampiresaka am' seni de mifampiresaka am'remerina teknisianina maro samihafa zay manko ny feo avoakan'le fitondram-panjakana de 70 milliards d'ariary ndray no nambana fa vombonina ny ambadimbadika any zany hoe mahita endrika tsy fahavonona mpifidianana ianao kanefa de mazava mihitsiny vakitsika ty article 45 ny constitution ty zao ny ambarana ny article 45 ny constitution alefa mifaly amitsika eo andininy fa 5 ny filohan'ny republika ny filoham-panjakana fidina hiasa mandritry ny 5 taona hazo avozina indray mandeha monja amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivatana izy eo amin'ny alinea ainsi de fotsiny alohantsika zany no miresaka zany
ka raha jerevantsika am'ity zany de tany amin'ny taona 720 lay filohan'ny repoblika nanao fianianina tsisy baiboly de efa nafantatra fa afaka 5 taona de avozina indray mandeha monja le fitaom-piasany dikan'izay tapitra le fitaom-piasany deputera Mbosalama Emilie voizina le teteza mita hoy am'izao fotoan'izao ary ny fanehoan-kevitra nataon'ny honorable voninahitra na voafidy tany amin'ny distrikany iza moa ty anankiray ty tsy mainty rano tsy mainty rano fa mora feno be sy zafinandro perla avy any Faradofay de samy miteny mihitsiny fa avy any fitoram-panjakana io feo inina voziny io de misy mitsititsitona kely moa le ateo reny fijerinao am'ty resaka teteza mita ity sy ny tena famakafakana lalina avy any deputera Mbosalama zay mazava ho azy solombavam-baoaka ty menao miaino ary mahita ny fivoarany vaovao ny vahoaka am'izao fotoana izao de tsara ihany nitondrana zay deputera Mbosalama. Maloha zava-tsara ny resaka namana faniry fa ny atokotiako Madagasikara zay antoko araky ny teneniko teo ary zay mampatanjaka ny ty atokotsika ty atokotiako Madagasikara dia antoko manaja ny fifehezana disiplinina iainany antoko zany antoko manaja ny lalàna ka ny lalàna lalam-panorenana tao amin'ny andininy fa 5 zay mivakitsika teo ny alinéa voalohany sy faharoa iny dia miteny hoe 5 taona ny mandana filoham-pirenena ary azo avozy ny indray mandeha amin'ny alalan'ny fifidianana ataon'ny andraisan'ny daolobe anjara suffrage universel direct zany ho any atokotiako Madagasikara de aloha azava ny resaka fa tsy misy an'zany transition zany ary tsy makasitraka an'zany transition zany ny antoko tiako Madagasikara ary tsy ny antoko tiako Madagasikara misitsy no andeha ivoy zany transition izany aloha de azava ny resaka zany averiko indray ny antoko tiako Madagasikara dia mitaky ny fanaovana fifidianana amty taona ity ary mitaky ny amoana ny daty anaovana fifidianana fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa zay efa navoaka ny keniny tao amin'ny HCC hoe mety ny daty zay navoaka ny nangatahan'ny CENI anaovana ny fifidianana zany dia ny 9 novambra sy ny 20 décembre fantatry ny atokotiako Madagasikara dia ny fifidianana ihany fifidianana filoham-pirenena ninonina zavatra mitranga de efa zay ihany tadiavin'ny atokotiako Madagasikara ary zay no anatin'ny lalam-panorenana atao inona moa ninonina fitenin'ny olonany mikasika ny hoe teteza mita inona moa ny ilana zany teteza mita zany fa nga nisy ady teto inona moa ny ilana ny teteza mita zany fa nga ao anatin'ny constitution zany anatin'ny constitution de fifidianany no zany ho tapitra ny mandahanty filoham-pirenena ty dia mila atao fifidianana ary zany fifidianana zany dia fifidianana tokony atao ao anatin'ny mangarara tanteraka fifidianana tokony hoeken'ny rehetra zay valiny eo fifidianana tokony adio ny lalàna mifehan'zany fifidianana zany fifidianana zay tokony tsy mitanila
ny mpitsarany zany fifitianana zany satria raha mijery am'izao fotoana zao ny olona tokony tsara n'ilay fifitianana dia mialatsiny fa ataoko amin'ny teny vahiny lay izy fa tsy misy an'izany atao hoe autorité morale zany ny olona ao anatin'izany fitsarana zany fifitianana zany na any amin'ny CNU zany na any amin'ny HCC fa olona ao anatin'le fitenenina hoe la voix de 100 mètres dafolo, olona amin'ny fitondrana dafolo ny ao, olona mpomba amin'ny fitondrana dafolo ny ao, olona mpikambana tenenina hoe fotsy ty na mainty aza de tenenina hoe fotsy io satria zay ny tenenin'ny mpitondra, zay ny tenenin'ny mpitondra am'izao fotoana zao. Zany hoe ilay olona tokony tsara lalao am'izao zany de tokony mpitsara tsy mitanila. Ary inona moa tsy avitanana zany? Tsy avitanana zany ame tsy avitanana zany dia noho ny atao hoe tsisy ny fahavononana ara-politika ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao satria maninona misavoritaka amin'ny fiainam-pirenena araky ny teneniko teo vidim-piainana miakatra ny lalana potitra fanjakana tsy manam-bola raha araky ny filaza ny bankropitra de miandra n'lay bouffée d'oxygène 100 millions de dollars ho avy amin'ny volana jolay, vidim-piainana jerevo ny karaman'ny mpiasa na any amin'ny commune any misy lasa vazivazy raha hoe any amin'ny 45 avril vao mandray karama, aiza misy an'izany ka zany rehetrarehetra zany na misy azy zany dia ny atokotiako Madagasikara de miteny hoe fifidianana no atao ary aloha azava ny resaka fa mpitondra fanjakana sary miteny zay ko manao an'io fa avy any any io satria maninona araky ny fiteniny tanora efa miandry sarahana fotsiny no fisian'ilay atao hoe tsy faiza mitantana am'izao fotoana zao. Tenenina daholo ty rehetrarehetra ty mba tsy te ho afa-baraka de hoe zay tsy mila zany transition zany fa zay mila fifidianana kanefa dia raha ny zavatra atao am'izao fotoana zao sy ny zavatra misy dia raha ny fiaina vahoaka am'izao fotoana zao dia ny mpitondra ihany no mamvoy an'ilay hoe aleo atao ny transition fa mody tenenina hoe zay tsy mila an'izany satria manino betsaka loatra ny tsy faiza mitantana, betsaka ny mety atao hoe raha etsona mpitantana mpitondra am'izao fotoana zao rehefa vita amin'ny fifidianana satria betsaka ny zavatra tsy nety teto, betsaka ny fitantanana tsy mety indrindra fitantanana ara-bola, betsaka ny fitantanana tsy nety amin'ny resaka reny atao hoe fanomezana maro de maro nataony meno ny avy any velany menany malagasy reny na ny atao hoe kado ho an'ny ankizy amin'ny hoe aza dia efa voizin'ny mpitondra fa de hoe avy any aminy kanefa dia eripony ny vahoaka avy any velany omena ny ankizy malagasy de voizina hoe avy aty aminay io zavatra io ka zany zavatra zany takina daholo zany zavatra zany amin'ny mpitondra rehefa vita amin'ny fifidianana ary betsaka loatra ary natao hoe mampieritreritra ny teny hoe fanjakana tsy manam-bola zany ary zareo ihany no miteny hoe ny zavatra misy am'izao fotoana zao ane ka mivoaka ny volamena malagasy folatra amin'ny 12 taona ny isa-taona nanomboka tamin'ny 2019 iza moa no nitondra tamin'ny 2019 makaty tsy mitondra am'izao fotoana zao de eritrereto hoe raha 180 millions d'ariary ny raikolao amin'ny volamena de eritrereto hoe mamoaka 10 taona ao anatin'ny taona ray ny firenena malagasy zay tsy misoratra ao anatin'ny banque centrale amin'ny fivoahana io fa mandeha tsokisoko noho ny tsy fahian'ity fitondrany ty mitantana ary zany mbola takina amin'ny daholo zany de ohatrinona moa zany ny vola very amin'ny volamena io fotsiny ao anatin'ny
taona ray zany zavatra zany a mbola takina mpitondra am'izao fotaona zao dafolo rehefa tonga ny aorian'ny fifidianana ka tsy eo amin'ny fitondrana tsondrareo satria tonga de efa resy izy tonga izy de efa resy de zay zavatra zay no hitenenina hoe izay tsy mila transition fa tonga de aloha fifidianana zareo ny tonga am'le hoe arak'le fitenin'ny frantsay hoe prêcher le faux pour avoir le vrai tenenina mody miteny hoe zay mitaky ny fifidianana kanefa tena diavina anao am'le transition de tenenina hoe mpanohatra no mila an'zany zay atoko tiako Madagasikara de tsy mila an'zany fa de mangataka eto hoe avoayany daty anaovana fifidianana re gouvernement mila an'zany ny atoko tiako Madagasikara am'izao fotoana zao satria zay mahatoky ny valeur anay zay mahatoky mifidy anay zahay ary mahatoky ny lehibenay zay tantana ny atoko manana ny valeurany zany atoko tiako Madagasikara zany ary tsy matahotra fifidianana zany ka ahasoro tsainareo fa tsy ny atoko tiako Madagasikara mihitsiny io andeha tambitamby anareo am'zany resaka transition zany tsy mila ninonina fiteninareo ny transition eo tsy mila an'zany ny atoko tiako Madagasikara fa ny atoko tiako Madagasikara dia ny fanantanterahana zay volazany eo amin'ny lalam-panorenana hoe atao ny fifidianana am'ty taona ty araky ny zay efa tolo-kevitra navoaka ny CNU ka ny ekeny ny HCC atao ny fifidianana ary dia miandry ny inona ny daty confirme ny gouvernement anaovana zay fifidianana zay fa eto zany de aloha hazava aminareo mpitondra am'izao fotoana zao fa raha isan'ny transition zany ny eritreretinareo any ambadika any fa mody miteninareo no fidianana dia tsy pasy mandrak'izay zany tsy pasy raha mbola misy fomba fiteniteny zay aminazy hoe miresaka diso mba hahafana manamarina zay zay le fa niteneniko teo prêcher le faux pour avoir le vrai zay ndrindra zay ny efa niteneniko teo tenenina hoe zay tsy mila an'zany transition zany kanefa ombadika ao tena mila mihitsiny satria araky le fiteneniko teo hoe efa hitandrareo ny zavatra ny tsy fahaiza mitantana am'izao fotoana zao ary izy any miteny hoe tsy manam-bola amy fanjakana fa tsy itsikany avena no mivoaka le izy ary raha nitenindrareo ankony hoe de hoe miandry an'lay 100 millions de dollars avy amin'ny banque mondiale zay afaka manao lany fa de aiza vo aiza dolo zany no vola rehetrrehetra atao hoe de zany rehetrarehetra zany ao an-damosiny-drareo daholy de hoe alao aloha tena hitarina kely ty tantary ty no fitiavana voninahitra sy no anafenana ty tsy fahaiza mitantany ty kanefa de araka ny fiteniny akizy hoe hoainina be tsika raha ohatra ka tonga de teny hoe atao ny de tezamita fa alao tenentsika hoe zay tsy mila zany kanefa voitsika ty ambadika ty hoe tokony andeha zany tetezamita zany ary zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao raha ny fiaina ny vahoaka sy ny atao hoe resaka arabola eo amin'ny tany sy ny fanjakana am'izao fotoana zao fa tsika tokotiako Madagasikara tsisy ady teto tsisy ninona teto hoe ary tsika nasairana takiny ary vahoaka ary tena mba elana an'zay fahasairana ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra zay mihitsiny na fandripahalemana na fiainana andavanandro na sakafo na fianarany ankizy na fahasalamana na fa tsy fandripahalemana aloha izy ny fifidianana mba hanarenana ty fireneny ty fa tena efa mafy loatra ny mahazo mivoaka malagasy am'izao fotoana zao zay toerana le rehetra ao de tsy misy tsy mitaraina ary mimpangataka feno ary mampalelo amin'izy de zao memedina ihany ny fanabadona le malagasy satria am'izao fotoana zao raha ny avy any amy banque mondiale de niveau amy malagasy any am'izao fotoana zao de T3 mampalahelo T3 zany raha tenena de firy zany 9e 10e ka 12
11 10ko raha ohatra atao am'le taloha fa raha ohatra zany rasinatray amin'ny hoe petite section moyen section grande section zany loza zany ve de mbola hoe anao teteza mita foana fifidianana ihany ny natoko tiako Madagasikara zay ny ady eo ary efa vonina am'zany ny atoko hoe manana ny valeurany ny olony atoko zay irotsaka eo manana amin'ny maha izy azy ary ny mipomba ny sy mpanaradiana tokony tiako Madagasikara de efa mivonina am'zany fifidianana zany amin'ny lafiny rehetra ka eto a zany de efa teneniko aminao ry faniry fa tsy avy aty amin'ny atoko tiako Madagasikara mihitsy sy mpanaradia azy izany hoe transition zany fa ny atsika de fifidianana ihany mba entina anarenana n'ty fireneny tya entina anavotana n'ty Madagasikara tya fa de teny efa bado Detroit zany nanaovany fitonana am'izao fotoana zao bakiropotra tsy manam-bola mivedi-piainana efa tsy arakaraky leo ampidiny tsony fa efa tafakatra any amin'ny tao hoe tao folo pointy karoty anakirony dimanjato etrereto karoty anakirony dimanjato eo aminay eo asonerana vonina voatabia anakiray ny 50 sy 200 vonina voatabia anakiroa zany no dimanjato de etrereto am'zany de zany ve mbola hoe resaka transition fifidianana mba elana am'zany satria tsy ain'le fanjakana am'zao fotoana zao tsony ny mitantana sy ny fitsinjovina avoaka malagasy fa raha izao no mitohy ka mbola andeha am'zany dia ny vahoaka malagasy ray manontolo lavatsireo mpanan-karembe reo ngamba sisa ny hoe miaina fa zay rehetra ny atao hoe vahoaka malagasy de efa tsy ho hita tsony ka teneniko eto zany ninina voiziny any ambadika any ny tena toko tiako Madagasikara dia tsy mity am'zany resaka transition teneninareo zany ninina fisehoan' zany transition zany fa ny atoko tiako Madagasikara sy mpanaradia azy dia resaka fifidianana filoham-pirenena zay miandry ny daty ary manery ny gouvernement avoinareo ny daty anaovana zany fifidianana filoham-pirenena zany fa zany no anatin'ny lalam-panorenana ary raha irotsaka moa filoha am'izao fotoana zao de aleo izy hiala ary miandry lay atao hoe fetra amoahan'ny gouvernement ny fiantsonany mpifidy ny atoko tiako Madagasikara anatanterana zany fifidianana filoham-pirenena zany fa tsisy mandeha am'zany resaka hoe teteza mita ninina fisehoan' zany teteza mita zany na de mafy tako zao zany fiainana malagasy na de abadona tako zao zany fiainana malagasy dia fifidianana ihany mba ilana malaky am'izao toerana misy a Madagasikara zao mampalahelo eto na ny velany azy dia mampalahelo hoe mahavoaka an'zany volamena zany isa-taona nefa mbola zao misy malagasy ary etrereto hoe tsy volamena fotsiny fa be de be ny ariana kibo amin'ny tany eto fa dia izao no fandehan'ny fiainana malagasy ny faneho-kevitra nataon'ny masovoan'ny Madagasikara minisitra teo aloha solombamoaka teo aloha Andriamatoaparainy Auguste zay filohan'ny antoko tsara tafina indroa zay naheno azy de nanambarany aminy hoe nangataka fantarina feptom-piasana roa taona tenenevon'ny Sadek ny fitondram-panjakana fa tsy mamaly an'io mihitsy mpitondra fanjakana dikan'izay misy fitenin'ny malagasy zay manaiky matoa tsy miteny zay nge ny antsika ilazana hoe teteteza mitavoziny ity ry zareo ihany ny ao ambadikio resakio hoe ny fantarana feptom-piasana roa taona mihoatry ny tena feptom-piasana voamarina ambarany lalam-panorenana ny vakitsika teo ny 520 de midika zany fa teteza mity zany hiditra amina fifanarahana vaovao mba hahafahana indray mampiatona lalam-panorenana ka ny teteza mita na inona etsona azy de fizarana seza fotsiny zany ary tsy mbola nisy teteza mity zany mitondra vahaolana ho an'ny firenena teto hatram'izay tiatsika mihitsy manamarika an'izay depute Ramboasalama mariny zany mariny zany ina raisy ny teteza mita tamin'ny 2009
jiny aloha nakaiky be inona no zavatra ny oety nitetezana teo tamin'ny 2009 inona tsy fampite amin'ny firenena fampite amin'ny firenena raha nanona antoerana aza ny firenenany fanjakana firenena malagasy tamin'izany 2009 zany nanantoerana teo amin'ny concert de nation fa izany misy azy tamin'izany fotoana zany fa tena potika tanteraka na ny fiainana voaka na ny fiarena na ny rehetreta tsy nisy ny tsara teto araka fitenenina hoe hoatsaranay ty zavatra ina amin'ny lafiny rehetra mihitsiny fa maika tena totongana raha tsy teny keo tamin'ny tetezamita tamin'ny 72 tetezamita koa mitondrany général Ramanatsoa fa de inona zavatra nitranga tao ireny hitatsika reny fa izy arasina nipoka amin'ny farany satria tsy hita lay atao hoe fitsarany ny fiainandra malagasy fa vo maika ny totongana ary atao hoe anisany ny atao hoe nampiova ny fotom-pisaina ny lehilaza tamin'izany fotoana zany a lehilahy tonga taona za atao hoe majeur dia ny fanafoanana le atao hoe hetra isan-da satria raha mahazo an'le manao an'le mitady an'le vola andoavana le hetra isan-da ilay lehilahy tamin'izany fotoana zany a dia mahatsiary tena hoe mahavita ty de amin'ny tanindrazana zany a afaka manao any ny atitsy mandohetra fa ny foanana zany a dia lasa kaboraraka le fiainana de reny mifandehany reny de jerevy koa hoe tetezamita tamin'ny nisy fotoana koa jerevy tamin'ny 91 isiny tao amin'ny Hervelona Rasalama inona koa ny zavatra nitranga tao PDB aneny ny atao hoe bizina maloto tao e ary iany tsy nahita hoe ny zavatra nitranga tamin'ny resaka hoe afera Flamco hoe ina tsy nrehetrrehetra ny vola malagasy ahoana ny fipetraky ny sanda ny vola malagasy tamin'izany fotoana zany ka marina mihitsy ny teninao hoe tsy mbola nisy tetezamita teto ka hoe nahitana Bokatsoa hoan'ny vaoaka malagasy zany ka zay ndrevy ny tadiavina mbola hoetin'eto ary matoa ny tena zany ministra Parainy ny filohan'ny atoko tsara tafiny de nisy zany zavatra any ary tsy teniteny fantany izy fa raha ohatra ka hoe tsy nisy zany a efa nisamborony drala iny zay manko efa nisamborony drala iny ary io zany de ahitana hoe le fanjakana mihitsy ny tena manamafy le nitenena atao hoe le fanjakana mihitsy ny tena mitady an'le teteza mihitsy satria tsy mety tsony ary tena tsy araky n'izy ny fitantanana ndra raha-pirenena am'izao fotoana zao dia mitady an'izay aloha entina anatsemana ny zay azo tsetsemana ametrana zay atao hoe inona no banga tokony sosoana de zay mitadiavana n'ty zavatra ty mba entina hoe anododinanao ka aloha tenenina fa raha zava-misy am'izao fotoana zao ry faniry dia efa tena tsy atoko isan'ny voaka-tsoa no mpitona zao fotoana zao ka mieritreritra angamba izy hoe rehefa tonga ny mandeha no tetezamity io a de mba hiverina re le vitsikina de mieritreritra n'olona any tsy po makory ny antoko tiako Madagasikara ka anaiky an'zany fa nareo toa dia areo ny lalam-pandorena fa io ny lalam-pandorenany io ary raha andeha am'zany hoe mingataka zany fanotarana zany anticonstitutionnel anie zany faniry aizao amin'ny lalam-pandorena misy hoe rehefa tsy mahavovo ny fitondrana de afaka manita atroatran'izao ary raha hoe zany no atao a de mialatsiny a fa re anao an'zany de tena oza hoe république bananière fanjakan'ny baro misy eto ary resy fanjakan'ny baro zany a dia mialatsiny am'teny fa tsy lamina Madagasikara ary tsisy an'zany resaka hoe stabilité politique sianiny zany fa mety am'izao faorina mahazo nyvoaka malagasy zao zao fijaliny zao dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany ny adeo ary de mbola veriko mbola takiko ihany hoe avoery gouvernement ny daty a ny anaovana fifidianana ary de mitaky koa eto hoe anaovana an'zany fifidianana zany efa teneniko teo ataovy madio tsara ny lalàna mitrasika ny fifidianana io ary fotoana zao ahafahana manova nyzany lalàna zany satria ao anatin'ny session ordinaire ary lavalava mihitsy ny fotoana anaovana an'zany a fa fantanina apetraka hoe manana fahavonona ara-politika hoe manana le volonté politique ave mpitondra am'izao fotoana zao anao an'izay sady dia hoe na efa izy olo tsy mety tsy mety ary mila na ny lalàna momba fifidianana na io lisy mpifidianana io a de mila hojerena ary raha ilainy zany a dia takina ny fanaovana auditiny io lisy mpifidianana io mba tena lisy mpifidianana tsy mitanila no ao satria raha ny zava-misy anie raha ny atao hoe tatitra
sy ny zava-misy hitany am'ireny fokotany reny dia misy efa tsy ireo fontiny natao a fa resaka natao copie-coller fotsiny natao any am'lay lesam-pifidianana satria manina misy olona efa maty ary ao anaty olona efa maty anakiroa fanarakaraka tamin'ny lista taloha mbola hitao am'le lista vaovao ihany nga le olona maty angany andehanana tany de mena le sositseliny ka manina iny mbola hitao amin'ny lisam-pifidianana dikan'izany hoe le lisam-pifidianana ataonareo zany a tsy lisam-pifidiananareo fonty fa tsy haiko hoe inona ny antsonareo azy zany hoe mila atao mihitsiny zany a fitsirihana ary fijerena akaika ny io lisam-pifidianana io vity zany rehefa atao fa raha ho any ato amin'ny atokotiko Madagasikara zay mitaky mifanatarana io vity zany rehefa atao ary manana zany hoe volonté anao an'izany raha ohatra hoe ilainareo fanampinanareo anao an'izany audit zany manana teknisianina mahay an'izany ny atokotiko Madagasikara manana informaticien faran'izay raitra ny atokotiko Madagasikara afaka manao an'izany audit zany ary ohatra hoe tianareo nanaovana an'izany fa nareo moa ty le malale firosina tsy azo ampenty fa tena enjana be dia mijanona amin'ny toerana misy nareo kanefa tadideo fa tsy teraka sy ho an'ny firenena raha mizerizery amin'ny lisam-pifidianana io nareo fa ho ady saritaka io ka zay no hitakina hoe mba elana am'izay a de mila atao ny auditiny io lisam-pifidianana io mila atao io le lista mihitsy lista mihitsiny ka lista mihitsiny i lista isaky mifokotany zay indrindra mila atao io ary mila afisena mila afisevana ary io azo ataony zany zavatra vitany zany fa tenety hoe zany le volonté an'le mpitondra mihitsy no a satria hitodolona fenina rehetra zay no mety hoe tsy avy tanindro kanefa mila atao zany zavatra zany eny ary raha ny fanisana andro zany a raha ohatra zany ka hoe ho voatazona le datiny fa 7 volana novambra 2024 député Rambosalama de ataotsika hoe ndraso loha jerevako hoe tokony eo amin'ny eo amin'ny 910 andro sisa de mametra am-pialana le filohan'ny repoblika 910 andro ary eo nge le mampanahirana sainy reto olo reto e tsy napozily izy ho tapitra sady ty fa neritreretina hoe de tsy mety ho lany ny paiso akady ao aloha de tovozina ohatra ny rano any anono mihitsy robarobaina mihitsy lay fananam-pirenena sy ny volam-boaka kanjo 910 andro sisa raha ohatra fa voatazona le 6 novambra satria 6 septambra tsy maintsy mametra am-pialana ny filohan'ny repoblika 10 andro melohan'ny fanatanterahana ny fifidianana de miverina olo-tsotra izy de mazava ho azy izy zany raha tsy mametra am-pialana izy tsy candidat izy zany raha mametra am-pialana izy candidat donc mitovy an'ny olo-tsotra rehetrarehetra izy mpanao politika candidat fa tsy filoam-pirenena ntsony any ane le problème an'reto olo reto fa mbola mandeha moa ny calcul any de ahoana izy zakan'le président sénavy izy satria ny lalam-pandroena nano miresaka an'izany hoe rehefa mametra am-pialana ny filohan'ny repoblika na misy fahabanga-toeran'ny filohan'ny repoblika de ny filohan'ny antenimeran-doolona no mitatana vonjy maika dikan'izay zany mandeha le calcul any ambadika any iny moa anareo iny itsika hitatry fotsiny miala ianao amin'ny fantatra amin'ny 9 septambra raha ohatra ka voatazona zay nge le niteneniny avoa le daty mpifidianana e mba tsy famandropandrika eto tsika fa kilalo maloto zany fa zao koa manao an'le compte rebory foana tsika zany amin'ny fahasivony volana aogostra farafatarana tsy maintsy mivoaka ny convocation des électeurs didim-panjakana manaiky am'fidy handatsabato tsika zany zao maraparana volana aogosa volana mai de hiditra volana jona jolay tonga de aogostra efa tsy maintsy hivoaka zany farafatarana de io lalovony reto olo reto io député Rambosalama ho atsika mpanaraka ny fandarina miara-manonja zoeny any anatin'le 90 jours le izy fa no honnêteté politique de mametraka mazava raha tena manana volonté politique le fanjakana hoe tanterahana ny fifidianana efa tamin'ny 2019 efa heri-taona meloa zany de efa tokony avoaka zay le fahavononana zay le fanajana lalàna respect an'le état de droit fa le fihetsiky le fanjakana tsy izany mihitsiny fa misy paikady be da be ahafahana manao calcul politique de etsy moa tsika mbola mametraka foana am'le hoe zao 10 andro sisa
hatramin'ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana me am'ty andro androandresahana sy deputeram-boasalama amitsika ety no fanoratana ny anarantsika ao anaty lisy-pifidianana de alao le izy amafisina foana kapohana foana marto ohatran'le mikapoky reny amafisina tsara na de fa tsara fantsika aza mba ho fantatry mivoaka fa io zany fitaovan-dehibe ho ampiasaitsika ny fisiny ny anarantsika sy ny fanoratana ny anarantsika ao anaty lisy-pifidianana manao karazana tety andro kely deputeram-boasalama satria tena angakaingana le fotoana de ao mamparikivy an'reto olo reto tena tsy maintsy ala zany tsika zany de ahoana de tena zakan'le présidence na vera tsy problème anay zany ny texte ny vakitsika arrangez vous anjaranareo mandamy tsy te calcul zay hoe PM nataonareo ary onomena sénateur tsy te calcul zay hoe général retraité io na sala am'zany tsy rarahanay zany fa fantatray de matahotra nareo avoainy datim-pifidianana validé io avoainy convocation des électeurs de alao ataony lalao madio misy possibilité tsara ny lalàna ao amin'ny assemblée nationale mbola misy 10 andro be zao etrahina fivoriana dikan'izay raha misy zavatra tokony anatsarana azy de atsao fa mahagagatsika deputeram-boasalama misy apahapahana mpanao politika sasany tsy miresaka fanetanana mihitsy am'le fifidianana zay ambarany lalam-panorenana ary tsy miresaka mihitsy famoahana an'lay convocation des électeurs fa miazakazaka mafy any am'le tetezamita eny tsy de omena tsiny any satria mazava ho azy na inona nary niretsona azy eo de zao fizara-tsezy io fanetanana deputeram-boasalama alohan'ny idirako amin'ny fanetanana dia hitankely fotsiny aho hoe matoa reo mpanao politika sasany tsy ary adedin'ny antoko politika manana maizy azy ny fanabeazana mivoaka amin'ny hoe amresaka fidirana ao amin'ny liste électorale zany matoa mpanao politika sasany tsy miditra am'zany am'zany fanetanana zany dia efa mazava be ny fa olona tsy mieritreritra ny olany olona tsy manana ny valeurany ka hoe olany ao anatin' zany fifidianana no filoha-pireneny zany zay no tsotra be nga mamaliko alizy fa de hoe aleo aty amin'ny strapotin ty zany no ny hipetrahana fa tsy hipetraka am'lay tena hoe seza hipetrahany rehetrretra dia ny seza amin'ny candidat mafiloha-pirenena matoa tsy mivoy an'zany resaka tsy fananana valeur tsy fahatokisana hoe tsy fahatokisana tena hoe olany ary tsy mahatoky mihitsy ny hoe iza tyany ka manana ny maizy candidat manana ny maizy azy raha toa irotsaka zany ho filoha-pireneny zany ary tsy mahatoky ny fitsara-baoaka satria iverina ny voaka ngefaezay tena pimon le izy zay le izy tsy hoe grands électeurs akory no hifidy amin'ny filoha-pirenena fa suffrage universel direct zay hoe le olona ao anatin'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana am'izao fotoana zao de zay ny tonako ale fanetanana zany hoe ho atsika vahoaka rehetra zany ho atsika antoko tiako madagasikara isika mpanohana ny antoko tiako madagasikara isika mpanohana ny filomarika ravalomanana isika miandany amin'ny fanoanana filomarika ravalomanana de io za hoe mola manana hatramin'ny faraiky amby telopolony volana me isika andehanana makany amin'ny fokotany mandeha misoratra anarana zoanao ny mifidy ary raha ohatra ka tsy nieritreritra nifidy ianao de ohatra ny olona veryzo zany tadio anefa fa ny olona veryzo zany de mialatsiny fa ty ny olona veryzo eto Madagasikara de misy afa-tsy ny olona voasazy ara-pitsarana ka migadra engane mba tsy ho zany no fotopisaina ny olona ka hoe za tsy soratrany fa tsy raharaiko zany hoe veryzo tsy fidy zany eto zany de efa miteno an'ny tompona andraikitra rehetra ao amin'ny antokotiako Madagasikara eny amin'ny fokotany eny ianareo chef de zone ianareo président fokotim ianareo président ny jeune team ianareo président femme team ianareo membre ny bureau rehetrarehetra ianareo mpikambana jereo ny olona rehetra manodidina anareo zay mbola tsy nisoratra anarana ka raha ohatra tsy manana fotoana izy de azonareo atao ny maka ny kara-panondrony
dia hoentinareo mankany amin'ny fokotany zany a mba ho saratana anatin'ny lisitry mpifidy aindehibe amin'ny fifidianana loatra ny lisitry mpifidy ary tsisy ny vanina fifidianana sy zavatra rehetra atao mombamomba amin'ny fifidianana na ny eo amin'ny bureau fandanjaham-bato io zany na ho mpikambana ao amin'ny reo atao hoe mpikirakirany bureau fitanjaham-bato nareo membre du bureau na anao hoe ho délégué-any candidat amin'ny bureau de vote na atao hoe ety ivelany fotsiny anao ny andromaso momba ny fifidianana rehefa tsy eo anatin'ny fifidianana ianao a tsy eo anatin'ny lisitry mpifidy ianao a dia tsy afaka anao an'izany rehetrarehetra zany rehefa tsy eo anatin'ny lisitry mpifidy ianao a de tsy afaka hiarokory ny voka-pifidianana ny tsy afaka hiaro akory a ny safidy nataonao a tamin'ny fifidianana iny ary tadio fa ny tsy fandehananao misoratra anarana ao amin'ny lisym-pifidianana dia hitondra sy amela fahavoazana sy atao hoe fiainana tsy manjarizary ho anao sy ho an'ny ankohonanao ho ary ho an'ny voaka satria ao anatin'ny fifidianana io no ahafahanao ndray mijery sy mifidy izay olona hitanao a fa ametaka an'izany atao hoe ho avy mamirapiratra ho an'ny taranakao ho avy mamirapiratra ho an'ny fiarahamonina ho avy mamirapiratra ho an'ny Madagasikara ho avy mamirapiratra ho anao io ka ho zay hoe mandehana ary raha ilaina dia atao baiky mihitsiny hoe tsy maintsy mandeha nareo a raha ohatra mbola aoko ny fitiavanareo ny antokotiko Madagasikara sy ny ianareo mpiaradiamina mbola tianareo miaraka am'izany atao hoe antokotiko Madagasikara zany a tianareo ny anavitra amin'ny firenena de tsy maintsy mandeha anareo misoratra anarana any amin'ny fokotany misy anareo any efa mandeha any am'izao fotoana zao raha atsika eto amin'ny boribory tamy faefatra ny reo tanora jeune team moa fa lazantsika azy miaraka am'ireo chef de zone miaraka an'ireo tompona andraikitra femme team eny amin'ny fokotany eny a manao an'izay fanentana an'izay no azy ny karatra roatra misy tsy fahafahanareo de izy no mitondra aza any amin'ny fokotany amin'ny olona sy vahoaka matsapa ny fitiavana ty Madagasikara tya matsapa ny fitiavana ny antoko a no itenenako an'izay ary mino aho fa zao afatra omeko ny eto amin'ny boribory tamy faefatra soan'ny vahoaka zay manaraka izao fandarana zao a dia araky ny fitenenina hoe atsipy ny tady any atandroky ny omby atsipy ny teny any ampomy malala ho avy mamirapiratra tadiavina dia jereo ary fa ao anatin'ny fanoratanao ny anaranao ao amin'ny lisitry fifidianana lisitry mpifidy no ahitanao an'izany ho avy mamirapiratra zany zay angamba no amaranako azy faniry dia apetraka ny veloma mandra-piona amin'ny manaraky indray a raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herin'ny androanto zao tsika mbola eto ary mbola manana herinandro kely tsika entina indray a itenenana mivoaka anamafisana araky ny tenina atao hoe kapohana oatra amin'ny maro toty na fantsina de mbola tena iletika mihitsiny a ny amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana ary mbola itenana neto fa ny tokotiko Madagasikara ninninona avy any dia tsy mila an'izany teteza mita zany a fa dia fifidianana filoham-pirenena zay takina amin'ny gouvernement am'izao fotoana zao a ny validena n'iny andro anakiroa 9 sy ny 20 décembre zay navokany nangatany seny ka nekeny ny ACC iny eny ary misaoritsika ny député Ramboasalama tao anatin'izay adiny ray mahery minitra maromaro zay
na ahafahana nitondra ny tsara ho fantatra ho am'izay fanampom-bavao samihafa, ny fandalinana sy famakafakana ary ny fizaram-bavao amin'ny tsara ho fantatra dia tsara de tsara ny nitondrana izany. Ny alefatsika aloha eto satria arabaina aloha zany ny distrika Anambohitra Atrimo ho an'ny commune ambanivohitra Ambohimanjaka fa nahatafatsangana ny birao vaovao en comtime zay tarihan'ny Falikely zay nge fahafantaran'olona azy eo Ambohimanjaka eo de ny filohan'ny districte Ambohitra Atrimo William Marazafindratsira no nitarika ny ekipa tany an-toerana. Efa maromaro ihany zany reo tafatsangana zany ho an'ny distrika Ambohitra Atrimo ho an'ny fandaminana sy ny fanatsarana zay fiasan'ny comtime zay. Etony ihany koa dia anao fivoriana ihany koa zany ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Antehiroka ery Ambohibao. Io moa zany tena tonga de mazava tsara mihitsy le fizara-paritra. Taloha nge misy an'ilay inona moa zany le merina entoko, misy an'le fizara-paritra ny am'ilay resaka administration hafa administratif hafa, fa misy ihany koa le fizara-paritra le fitsinjarana nataon'ny fanjakana mpanjaka. De iny zany Antehiroka nisy niaraka kely tamin'Ambohimanarina ihany fakaila kely teo zany Ambohimanarina sy Antehiroka, fa Antehiroka aloha zany tena ety Ambohibao iny tena ahitantsika ny Antehiroka. De mamy an'le repère fotsiny amintsika ka ny timeny Antehiroka zany dia anao an'ilay fivorimbe zay etsona mpikambana tiako Madagasikara rehetra zany ho avy am'izay fionana izay de andiniana momba fiainan'ny antoko amin'ny akabeary, andaminana ny rafitra zay misy ao anatin'izany tiako Madagasikara ny Antehiroka zany. De am'lahady izao zany fa 20 volana May amby 2 ora ao amin'ny QG le Joisilan zany Ambohibao no anatanterahana am'izay fionana izay de tonga ava maro sika zany eny Ambohibao Antehiroka zany am'le Joisilan ao amin'ny lahady 20 volana May amin'ny 2 ora araky ny hitantsika amin'ny afisy zany eny Antehiroka. Mbola maromaro ny zavatra horesahana rehefa aveo satria izy ity koa nge ohatrany misy revy hafahafa zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 80 taona ho nataon'le mpitondra fanjakana de masimbava amin'ny teny izy fa tsy masimbava amin'ny teny am'le fomba tsara fa am'le fomba tsy de mahasosotra. De manao dimy verina za tsy hiteny le mitorina, tsy te hiteny an'io alohan'le mitorina fa manao dimy verina satria tsy mbola fahita mihitsy zany rina hoe efa avy mandatsaka an'le vato fototra ianao de natolotry tambarin'olona tany ianao, nanodikodina tany etin'olona tany ianao, eto lalana de avily kely makery de manisy piqué kely ery de lalambe migodana ao resahana mihitsy telo sy efa-bolana teorina tampoka ianao nanao fihetsiketsehana be anao tany volana asa novambra sa desambra 2024 tany de nentinao daholo ny solombavam-boaka n'olona anao minisitra anao de nanao fihetsiketsehana de izy moa fomba an'le ramsekely sy mpiaradia am'le hoe tsy mbola nisy ohatran'ity taty Afrika taty amin'ny ranomasimbe indianina, itsika ny tena ho tarafin'izao tontolo zao, aty amintsika amin'ny mason'izao tontolo zao ho goavana indrindra ty ataontsika ity. De ity zany le neritreretina hoe autoroute voalohany eto Madagasikara tsy adalan'ny fitondrana teo aloha nge mbola nametraka fisalasalana tamin'ity autoroute ty noho ny antony zavatra maro de efa nentintsika teto amin'ny fandarana raha miresaka lalambe migodana sy fomba fanangany zavatra ohatran'izao infrastructure routière. De nresahantsika mihitsy zany niaraka tamin'ny député Bogos Todsoandriamampandry teto hoe ohatran'reto ny dingana misy ny avant projet maromaro zay midetailler lafin-javatra maro, misy ny étude zay tokony atao ara-tontolo iainana, fanadidina ara-tontolo iainana, misy mbola fanotsoritana ny lalana tracé mandeha eto ty lalana ty makato ny lalany de mipaka makato fa tsy hoe ity le izy de afindra kely eto ndray de tsy akatao ny fokon'olona de findra eto ndray de tokony andeha tany eto de tsy mety fa misy fasana io de afindra kely eto ndray de mahazo tambara de ohatrany tsy mety ndray fa ohatrany malemilemy le tambary de mifindra kely ndray mandeha any amin'ny tamboly zany le izy misy etude io mandeha amina GPS raha ilaina mihitsy ny zany
fa efa lasa aloha le famoahana vola am'le samy kreta le orinasa egyptianina nahazo an'le tsenanasa nandeha aloha zay nge mahatonga le hoe oeraoeranareo be tabe le deadehaka le amboambo le kzesizesta rainydedaka le rainy dedaka anareo le kifandindiky kely eny ambony lampiazo fa tsy voadinikareo zay nareo zany zao vo anao an'le étude impact environnemental zay vo andehandeha de io izy io aloha vakitsika misy le izy rina foatra mandreraka be reto olona reto laisitsika misy tao anatin'ny pejy ministère ny asa vavety fa na de adina raha tontolo iainana mikasika ny tetikasa fanamboarana lalambe mikodana lalambe mikodana misotra ozy izy mifanadiadina raha tontolo iainana sy ara-tsosialy mikasika ny tetikasa fanamboarana lalambe mikodana na autoroute anisan'ny tetikasa ny filompionena nampahafantaro ny mpanao gazety androany nandrity ny fiaonana teny Antaninarenina fa ny ampahany voalohany mampitoy Antananarivo sy Anjorobe mire 20 kilometatra ny voakasiky ty tombany ty ay mbola tsy le 260 kilometatra izay sahan'ny ofisym-pirenena momba ny tontolo iainana misy ny komite teknika mitsangana izay atana solotena am'ireo ministera voakasiky ny tetikasa manaraka akaiky ny fanadiadina ny ministera ny asa vavety no miandraikitra sy manaramaso ny tetikasa komina fito no andalovan'ny ampahany voalohany amin'ny lalambe mikodana Ambohimanga Rova talata ny volonondry Ambohitr'Olomahitsy Sadabe Mangamila Ambogambarina ary Anjorobe ny fampahafantarany amin'ny antsipiriany momba ny tetikasa miampy fantaniana raim-baliny hiarahana amin'ny fiadinan'ny repoblika ny orinasa Egypte amin'ny samy kreta ary ny birao misahana ny fanadiadina biko no hisantarana ny tombana hiandraiketan'ny komite teknika andrekaiko anao hisy avy eo ny fidina ifotony ho fakakevitry ny olo-pirenena isaky ny fokotany mandrafitra ireo komina ireo fa fanjakana iny ty e ka raha ohatra zany ka tsy tokony any am'le tambary totofanareo zay efa namboly vary ny olona efa namboly mangazo namboly katsaka namboly tsaramaso any amin'ny tamboly tsy mety indray le izy mety mitarika fahatsetsenana fivoandro any de ahoana zany le tambarin'olona efa netiko teto mifanadiadina tany ambolo fa misy fanadiadina misy fidinana fa marimarina kokoa nataony teo anivon'ny travaux publics ny anazy de tsotra fotsiny ihany indemnisation am'ireo voly eo ambonylay tany fa misy ndray neny aménagement territoire fanonerana mihitsy am'lay tany de mbola tsy mazava zany hatram'izao le olona nge mbola tsy vohonitre nambarateny ambolo fa onerana le vahoaka ary tsy hoela mifanoerana le vahoaka ay zany am'izao fotoana zao ay le izy rina ny saretiny ny alohan'ny omby le oeraoera mialohan'lay pitsopitso ny ara-teknika zay tena tokony ataon'le fitondram-panjakana de rehefa nitianina moly zareo hoe ataovy aloha le fanadiadina ifotony samy malala zany rehetra ohatran'zany ange le kitotom-pitantanana tamy tanamasoandro riny e akoatra mampaty rimoanina anambotry manjaka satria be tsy mitatatra de tokony misy fanadiadina natao koa 1000 hectara no alainao hanaovanao projet tanamasoandro de tsy neken'ny olona le izy de mbola mimenanao koa ny sansaray teleferika zao mitena tabataba ny sekolontsika nala mahitsy hoe mandalo ambolo loanay ny mainto milalony Saint Michel la efa nitabataba ihany ko manao dido zany anatra tao amin'ny sekolontsika nanala mahitsy manao dido nypatalofina ho ahoana alefasa aloha le fanadiadina ataovy mifakakevitra rehetrarehetra de ito izy menakavy tsika mahafantatra fa so de mba olana rabola sy olana araky ny taiminareo ka tsotratra zay nge fa nitenentsika est-il possible tratra le 80 kilometre satria zay mba dedehaka ny hoe aloha ny fakany taona 13 sy 4 dia 20 kilometatra ny vitatsika otokanana amin'ny propagande misy mety hoe zany zany fa sy eo aloha zany de hoe enjehana otokanana satria efa akaiky le fividianana 80 kilometre esory le 0 anankiray akaikiny 8 kilometre angeny rocade zay continuité de l'État nandraisanareo an'io continuité de l'État telo taona sy tapany vao vita zay tsy mety nekenareo moa le izy hoe fanjakana teo aloha no niketry azy pozy nareo anay zay nanao an'io sy ny mpiara-miasa io
resaka tamin'ny filoham-pirenena Sarkozy sa iza tamin'izany fotoanandro zany nitady arsiva mihitsiny de ao 20 kilometatra telo taona sy tapany nanao azy de ahoana ny réalisenao 80 kilometra nanao fotsiny azy enao terrassement zany androtsaka tany amin'ny lalana 20 kilometatra mbola tsy vitanao herintaona ny antony mbola mila fotoana ny andehanana manao fanadihadina tsy latsaky ny ambolana rina de mbola mamoaka ihany koa fanadihadina samy hafa sy ny valo fanadihadina de mbola mandeha ny indemnisation maro samy hafa de mbola mandeha am'izay inona moa zany fandrafetana ny lalan'ny io lalana ska tracé zany io hoe eto ny lalany ty fa tsy ena mpanodinanao ianao de mandrarandraraka tany ianao de miova ndray fotriny tsy mety ty de tokony andaly etsony de tsy manaiky fa menimenina le olesy de hidina eto ambany eto tsy otrany zany rangano professionnel de inona indray le fihetsiketsehana kely riny tonga ndray ho ny andeha voalohany amin'ny fitaovan'le samykreta izy raha mbola anao fanadihadinako de tsy ho tratra zany le taimila an'le 80 kilometra mitovy am'le RN13 any anomboka farantaona indroa tonga le le pospierre nanaovana fihetsiketsehana mahery vaika nandany mbola mpanjakana fa problema na taiminy io menatra satria efa tranondainga loatra le fitondram-panjakana mivola ihany ko problema mahagagatsika tohatry ny efa misy famoam-bola ho any am'le orinasa egyptianina de mba misy manam-pahaizana ihany zany mba misy olona nytatandraram-panjakana ihany eto am'ty fireneny ty mba nyteny alohan'ny nanaovanareo an'io manaova aloha fanadihadina apetrapetreo tsara aloha netitsika teto nge zany riny fa ny anazy moa namaky azy bon ity lalanty de 2 fois 2 voies ty de ity lalanty misy tetezana zao ty lalanty misy aire de repos zao misy péage zao ity lalanty misy caméra misy radar tena manaka-penitra ale voara le lalana kay volaname teoriny voanomboka le fanadihadina mbola mila fotaona zany zay le izy tena fanambakana vahoaka mihitsiny no misy eto amin'ilay Madagasikara am'izao fotoana zao eo mila mampamailo atsika reny ka io mantsy hoe tranga ny resaka autoroute io de anankiray fotsiny io de fa misy koa ny tranga hafa tamin'ireny resaka mibotry manjaky reny izy reny io ndray ny teleferika de efa manahirana ihany ko satria manohatra le olona zay voakasiky ny hoe andalovan'le pilôna de miova tsy ka hovana azy tsy nanaiky ny tao monsieur Michel ny mpianatra mainto milazy ny sisa zay tao monsieur Michel tetsepary be teo tonga de tsy nety sa vonainao le hoe ampandalovinao de tsy mila zany nandeha ny fanoerana amin'ny endro maro mihitsy de i de tsy nahovoka tao de lasa ndray mifindra ndray satria efa nanao an'le engagement efa nanao an'le soni tany Frantsa izay trosa ho aloha amin'ny frantsay am'le resaka teleferika io de iny zany efa hitatsika le fomba fiasa hoe rehefa manao zavatra zany ty fitondrana amin'izao fotoana zao de ohatr' zany foana maimaika mandeha midona amin'ny izay idonany ihany de miverina ndray de io ndray fa ohatran'izao ndray ihany ko ohatran'izay ihany ko zany ilay resaka hoe autoroute ty hoe arabe migodana raha ohatra ny tsy hay le izy na tsy voafe mandehana makany faravohatra antanio ny mpitondra teo aloha antanio président Marc Ravalomanana fa be de be ny lalana izay anataony be de be ny tetikasa izay nataony raha ohatra tsy hainareo lay izy antanio ny président Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany izy ny régime nodimbiasan'ity fitondranyity antanio raha ohatra hoe tsy hay hoe ahoana mba atao hoe manaja olona tsara ahoana tompoko nataonareo taminanao an'izao inona ny kipitsopitsony tsy maintsy arahana rehefa manao tetikasa tahaka an'ity na tahaka an'itsy tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana zao toko ty bypassy
io andalo io ampiasaintsika menakavy rehetrarehetra io baipasy io raha natao io efa mipetrapetraka daholo ny kipitsipitsany rehetrarehetra alohan'ny atongavan'ny engin sy ny fitaovana rehetra ny etude rehetrarehetra na miresaka tontolo iainana io na miresaka tambarin'olona tsy maintsy hototovana io na miresaka tany tsy maintsy hotrongisiny io eto tsy maintsy misy tetezana kely eto misy an'izao resaka teknika sy ny kipitsipitsony rehetrarehetra avec précision fa tinga misy précision zany ty ovaovaina tsy de makatsy kely zany ve ny fomba atao nefa milaza ho teknisianina daholo milaza hoe mahay de nefa tsy arak'izay le zava-misy rehefa tsy voafe le izy de mba manana fanetrehtena antanio ny ekipa amin'ny président Marc Ravalomanana antanio ny ekipa amin'ny président Hery Rajaonarimampianina satria misy samy nanao lalana daholo reo samy nanao tetikasa goavana daholo reo fa ny am'izao fotoana mantsy tsinjo de hoe tsy te hitovy amin'ny hafa te hanao zavatra mbola tsy nataon'ny hafa hatramin'izay fa ngaty fiainam-bahoaka ty azo atao an'izany itony ene tony resaka lalany tony ty zao resaka hoe autoroute tsy misy zavatra tsy maintsy voafe ao anatireo ary hoe misy orinasa egyptianina manao anio sinsisa ny azo ny exécution nataony fa misy apahany be deaibe anjarany eo anivon'ny mpitondra fanjakana ny ministera sy ohatran'izany samy manany ny andraikiny le izy ka raha ny tokony izy zany tsy tokony misy fitaovana mipetraka mihitsy ao aloha mitrongontrongo tambarin'olona sy tanin'olona zany raha tsy efa mipetrapetraka daholo ny etude rehetrarehetra amin'ny tsipriany tsika ve tsy mahita an'ireny ataon'ny any ivelany reny pingapingeritsika amin'ny teny hoe tena tsara mihitsy ny any Miami tsara ny any Paris reny zao Miami aiza zao le izy tenenina fotsiny jerevy tsara Notre Dame de Paris zao any rehatra de ozy ny mpitondra fanjakana atao Frantsa hoe reniny io satria nalahelo daholo ny frantsay patrimoine tena manana ny lanja ngeza be mandeha fanarenana ny Notre Dame de Paris ao tompo fa melohan'le tena fanombohana ny asa nisy etude amin'ny atsipriany fa tsy ohatran'ny atsika hoe inona moa ahoana sy président Marc Ravalomanana manjaka miadana za tsy manto ohatra matahotra misy totoma ty zavatra ty satria maimaika fotsiny am'le zavatra ho atao zany de ohatra zany ihany ko ny fomba fitondrana n'le firenena indrindra ao anatiny hoe fotoana saripady 2023 ny tompoko saripady satria fotoana anaovana fifidianana président république melohan'izay ataony refonte totale amin'ny lisym-pifidianana zay tsy misy afatsy isaky ny 10 taona saripady zany tena saripady zany mila tena fiomanana tsara zany tsy mila zavatra koropadropaka zany tsy mila zavatra kajy politika zany fa ny zavatra hita amin'izao fotoandro zao isak'izay misy zavatra atao eto amin'ity fireneny ity tao anatin'izao régime zao de tsinjo sy tsapa tompoko fa misy kajikajy foana io zao avy ny jeu des îles eto Madagasikara nanaovana azy misy kajy io vao tonga hono ny fitaovana avy any amin'ny sony de eny communication be kajy de hoe ahoana ary zany savy efa matsapa efa midina lekôty de savitsaviana daholo zay azo saviana mba hisehoana hoe zay aneka tena manao zavatra mihitsy zay aneka tena ohatrao fa nareo ny tsy mahita mason'ireo mpanohatra reo ny tsy mahita mihitsy ny mason'ny mpanohatra tena mahita ary mahita lavitra noho ny an'ny sasany tena mahita ny fijalian'ny vahoaka ny mpanohatra mahita ny azo fijaliana zay alanjai ny vahoaka malagasy ny mpanohatra iainany isanandro hoe zany dia inona ny atao hoe ambagona azy namana faniry le ataony eo anivon'ny régime ihany no mamatotra azy eo fa ny tenentsika teto ny ataony ihany no mamatotra azy miresaka fifidianantsika
ampanantenena zao atao azao tsy maintsy atao amin'ny fividianana tsy maintsy atao amin'ny fividianana zay no izy zay ny lalam-pandrenana de raisin'ny olona amin'iny tenenina iny de tsy araka izany teo anao ny teny hoe nampanantena zao resaka teleferika ovana azy ovana ary resaka autoroute sinsisa zao vao mandeha ny inony izy teo fanadiadiana ara-tontolo iainana nefa ny asa ery efa mandeha efa misy an'izay sisa de zao ny vao anadiady ara-tontolo iainana inona koa zany inona zany zay fotsiny zao fa ianao vao anao fanadiadiana nefa ny asa efa mandeha ny tambarinao le vahoaka efa rava fananana very fidiram-bola zay indrindra very vokatra ary le fiakaran'ny vary zao fiakaran'ny vary zao de mampalahelo le tao anatin'le fanetsana mihitsy nge indri tao anatin'le fanetsana iny de zao ianao vao anao ny fanadiadiana ara-tontolo iainana nisy ranomasony latsaka nisy ranomasony latsaka mihitsy de zay mahatonga ny tena zany hiteny hoe rehefa tsainareo le izy tena tsainika anontany io ny président Marc Ravalomanana satria izy ihany koa efa nanao tetika sagoava ny azy tsy isy problema nandeha tsara mihitsy anontany io ny président Hery Rajaonarimampianina zay régime dimbiasa n'ity régime ity samy nanao asa goavana daholo zany raha hoe fitondrana amin'ny fanesy teo fandimbindimby teo fa ny am'izao fotoana zao tompoko zay atao rehetrarehetra atao hoe anao teleferika hoahoa be misy tarainana etsero anao an'izao autoroute misy tarainana etsero miami anao miamia misy tarainana tena langa marivo totra miamia ohatra ny any Amerika manana an'izany ny arivo tsangatsangana inona le miami be minevitra fa hoe miami ohatran'izao fa miami malagasy nataontsika mirahina ay vadika miami malagasy mirahina le izy nge tsy fanalavana anarana fa izany tsy mahafantatra fa miami tanàna mahafinaritra be any Amerika any Florida de ianao mieritreritra hoe ataonao am'izany le sisin-dranomasina inona nataonao ohatra miparika d'attraction kely tsotsotra nataonao de mivadika miami malagasy de iny am'izay rehefa aveo satria tsy vita n'le grand projet zay hoe tena ahoana ary no atsapahantsika vahoaka fa tena retolo reto de mivaridainga mpitsanganana abobo ary tabebaka lainga marivo tototra anao orinasa mpanamboatra fiarakoditsika efa mbola tsisy navita an'izany ho goavandreny goavambe indrindra efa mba nyteny antsika andremo tsy moro zany président Tsiranina nanao an'izany teto fa limité any zavatra azo nataony teto tam'izany orinasa mpanao fiarakodia zany zay indrindra nanao karenjy andrema toderatsiraka teto zay orinasa mpanao fiarakodia de velona moa karenjy am'izao fotoana zao de gasikara ny anaran'le izy de lasa ndray raha fietsiketsehana de avy mory solelaka piso rehefa nandeha zany le inona moa iny me hainy zareo le fampiratiana an'le motomoto kely de misy lohana gasikara de ohatran'izao fiarakodia de avy ry solelaka piso hoe merci président tena mbola tsisy ohatran'izao nga le izy tsy hitatsony ny fofon'le orinasako na le sezin'le orinasa tsy hitanao le fitaovana ampiasain'le orinasa tsy hitanao fa de lany fotsiny le volam-panjakana nanaovana an'le izy za moa efa tsy hiteny tsony resaka izy inana cimenterie rina ny tramway tsy resahako tsony zany flyover tena seseo be misy le flyover ty zany de zao voay ary de mandeha ary de mitsofoka avy ary de ohatran'izao na lay bolongam-bato moelan anaovana an'le flyover raha tsy hitanao 400 mégawatt 800 mégawatt ny jirama ho ampidirina eto zay tsy nataony olona valo amy 10 taona ho ataontsika miala amy maizina hidira amy mazava inona ny entona kit solaire kely jiro kely carré kely orange zany ny entona nefa 400 mégawatt ny nampanantenainy zany nge style misy eto tanàny jirama sepotra teo lasa torana ary faty am'izao fotoana zao ho faty zay ny jirama misy am'izao fotoana zao ahoana ny eritreretantsika rina avant 2009 le jirama 55 groupe tsy latsaka nampidiry ny fitondrana Marc Ravalomanana mba hiatrehana amin'afo satria efa mitombo ny isamponina ary mitombo ny isan'ny mpampiasany jiro ny jirama de tsy maintsy miatrika ny hoavy zany zay le hoe anticipation zay le resaka am'gere situation tsy maintsy miomana zany ianao handinika ny folo taona ho avy ozy ny filo Marc Ravalomanana rehefa nanontaniana olona secret tamin'izy be ny tanàna tiako arivo tam'izany fotoanany zany
andeha ny fotoana ny fampelezan-kevitra na nytany mpanao gazety Andriamato filoha Andriamato kandida inona moa zany mba sekreanao ty ka nampahomby be ny orinasanao teo zany filoha Marc Ravalomanina za de miezaka mijery ny embolana ho avy foana ka efa miantisipe ny zavatra mety hitranga de ity zany fantatra hitombo le vahoaka hitombo le mpampiasa n'le jiro ny jirama ny tombo raha teo koa le fokotany ny tombo ny commune ny tombo ny district ary nanomboka nitsofoka atao anatin'ilay décentralisation effective tsika tamin'ny alalan'ny famorona ny faritra rina le 22 régions de zao ny antso mpandrara ho avy tsika ampiasa vola eto Madagasikara ny tanjaka voalohany ilain'ny mpandrara de zao ny angovo raha nanganivo iny izy na société goavambe de sécurité de tsy maintsy nao mafisiny zany de naparitaka tany amin'ny distrika maro samy hafa tany le groupe 5 tsy latsaka zay nampidino filoha Marc Ravalomanina teto tamin'ny fotoanandro tany amin'ny sitiny Jirama zany isaky ny distrika de milamina gestion ny Jirama de zay le tenenitsika nisy ambombola 2009 mbola nisy ambombava amina milliard d'ariary anarivo milliard d'ariary ny Jirama tao ny vatan'le fitondram-panjakana fa potika vao tonga le teteza mita Agreco Tozy Green samby am power Vestopy za moa efa tsy te hitanisa-tsony ry fraise ny sisa sy ny karazana hoe Enelec consort sy ny karazana fanana ny Jirama nininy sasany nampidirina tao ny potehana gropy de ny sasany tondra gropy avany dia sady manofa an'le gropy no miantoka carburant le Jirama tafiditra hatramin'ny subvention volam-panjakana tokony andeha any amin'ny vola hafa fanana Jirama lasa misy mitatana ohatry ny tany maro antsetra de lasa mivarotra fatiadoka vidina 600 ariary amidy 300 ariary zany zava-misy eto an-tanàna zany de hoy izy le olona rehefa notanina fitondrana teo aloha no nanao an'io fa tsy zay mena ambombava 4 milliard d'ariary ianao rehefa sahirana arabola ny fanjakana misy za satria matetika misy ny dete intérieur sy ny extérieur de zao mangataka lalana any amin'ny Jirama zay le hoe réquisition mba mangataka lalana hoe bon any amin'ny Jirama no mindrana zao sady subventionnena le Jirama no ampindraha amin'ny fanjakana vola le Jirama nambarany député anay Ratsimbazafy teto ke zany riny nydiniana tamin'ny décembre teo ary ny vola nisy tamin'ty 2023 ty misy famoam-bola 400 milliards d'ariary tena etrine tena manao be fandrapaka daholy satria inona lizy ohatry ny hoe any no misy manger rapidapida ahafahana mampanankarena zay le zava-misy am'izao fotoana zao de zay le tenentsika hoe voka-dratry ny le teteza mita ny facture moa zany mibotsina ho azy raha any ny contrat ny avenao e consort ty tokony aloha firoaty zany ny tokony quantité livrena tsy zay ny zavatra tonga groupe tsy mandeha PN akoatra famoam-bola prime exceptionnel resaka fahasalamana olona itsabo tena avy any ivelany famoronana karazana facture samy zany tsy ho potika satria atao fiotazam-bola fotsiny le Jirama rina de io mahazo an'le orinasantsika am'izao fotoana zao orinasa nandeha tsara ny aina tsara tena rehareha malagasy ny lasa sepitra tamin'ny teteza mita de torana ary andalam-pahafatesana am'izao fotoana zao de ahoana mbola hanomezantsika fahefana nyreto olo reto hanohy fitantanana amin'ny firenena handroba napotika lasa misy Jirama sopy tampiko zany ray fandraisantsika teto nge zany riny manana direction resaka approvisionnement Jirama sy ny sisy fa zao bon any ianao mividy fil any ianao mijery compteur any ianao mijery tsy fantatra na interrupteur na inona satria zay le dolatiny le olona ka tena ity zany tsy maintsy mbola misy fandaminana goavambe famerenan-doha an'ity riny ho atsika vahoaka zay ny antony mahatonga antsika miteny non aleo faranana ny fifidianana nyity fa fifidianana madio mangarahara
azony rehetra antoka antsakan'ny fahamarinana anjakan'ny fahamarinana zay le mokle zay fifidianana antsakan'ny fahamarinana de volana embolana ave de tsy hoaritsika ary vahoaka mbola ndeha hikaroatsika teteza mita roa taona araka le fangatahana tonga any am'sadety mifantatra ho raha vao mainty an'io ny daty 9 novembre 9 septembre ianao tompoko baibay ianao 9 septembre 9 fo tsy maintsy mivoaka farafatarany décret convocation des électeurs tsika nge miresaka am'zany foana eto mizaran'zany foana eto riny ny Sénégal rehefa fantatra dianyzao ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 25 février 2024 fa mandray zany nen'ny olona efa mivoaka ny kipitsopitsony ny Sénégal mahatonga atsika foana amin'ny teny hoe ty de tena fanavotam-pireneny tianao avitra ny Jirama taovy ny fifidianana tianao avitra ny Hermady taovy ny fifidianana tianao voalohany karama secrène taovy ny fifidianana tianao elan manière complémentaire zao Tomasina indray ny mihetsika mpampianatra sisesy io aloavy ozy vacation AC heure complémentaire tianao elan manresaka secteur minier alamino hoe fifidianana mandamy azy rétablir en ordre satria zay sisa mikorotana loatra le izy tena mikorotana loatra tena ohatran'le tena mampalahelo zany korotana be mandeha anao am'le lalana tena vraiment tena izy anao hoe tena hoana raha mbola iainana an'ty Madagasikara ty rina ato lavaka tsy fakahitana eto an'io fako ny atsasaky ny lalana fako tsy fakahitana eto raha maloto mandeha amin'ny dalina eo ambon'le fako misy mpivarotra legioma etsy misy za tsy teny misy manotra maro be zavatra tiany izy anao bordel nama le izy mikorotana nama le izy etry misy manao lido lehilahy 5 mitangorona telefônina kely ohatrin'iny inona ary nataony reto ay manao lido eo akaikin'le fako etsy alanareo kely mitangorona entana efa fanaripako mbola récupérable kely am'le malagasy le izy bizina zany sisa ny fiainan'le malagasy de ozy izy ianao hoe ahoana raha mbola iainan'le vahoaka am'zao de zao mila averiny ty ny amerenana azy ny akaiky indrindra fifidianana zay nambarany texte omeo vana omeo sansa ary omeo asin'le vahoaka malagasy zay tompony fahefana reo anie ny tompony fahefana fa tsy mipitondra am'izao fotoana zao hoe fa mpanapatra fahefana mpanolana fahefana mpitondra am'izao fotoana zao amin'io fandikan-dalàna maro samihafa io fa mba omeo asin'le vahoaka zay manana an'lay fahefana isaky 7 taona sy 5 taona rina de zao zany vahoaka ampiasan'le fahefana tsika itsika zany le olona tena ngeza be tompon'le fahefana indray mandeha ao anatin'ny 5 taona tsika no ampiasan'le fahefana mbola misy mitady ketriketrika indray mbola tsy amy an'le fahefana amitsika fa mbola nitakitakevitra indray any ambadiky any fa mbola tsy ampy le manger zay io riny ka mbola tsy ampy manger iny moa zany ho an'zay mieritreritra zany fa ny hita de ny hoe raha baolina izy de misy mitady anao dribble misy mitady anao dribble hoe tena hoentiko ty de ataoko am'izay fanaovana azy eo ka tsy zay le izy ka araky ny teny teo zany hoe misy mitady anao lalao maloto ao anatin'le izy de avy eo iseoseo hoe zay tena mitaky ny fifidianana anjakan'ny fahamarinana ny tadiavin'ny malagasy zay ihany ahoana no ahatongavana am'izay ny ahatongavana am'izay tsy hoe tenitenenina fotsiny fa asehoy amin'ny alalan'ny asa asehoy amin'ny alalan'ny asa le izy fa tsy miteniteny fotsiny zao lasa nytiako Madagasikara manao ny asany sasany satria nytiako Madagasikara tsy te hanany ratsy izy dia mandany vola ny tiako Madagasikara mandany herim-po ny tiako Madagasikara mandany ny fitaovana mampiasa ny fitaovana eo am-pelatana ny tiako Madagasikara manentana mandresy lahatra erako Madagasikara amin'ny hoe fampatsahivana ny tokony ataon'ny olom-pirenena misoratra anarana ny anatin'ny lisy-pifidianana
fa misy ane tena tsy manao an'izany mihitsy nefa midradradratra hoe fifidianana fa tsy manao an'izany izy tsy manao an'izany izy de misy adievitra azo resahana mihitsy manoloana nyty raharaha-pifidianany ity mety hoe varimbarintsika fa tsy hitatsika le izy nefa mety ho hitatsika ihany zao le fanontaniana hoe misy ifandraisany ve ny ndeha ataontsika mihitsy hoe tsy firaharahiana ny fanarenana ny lalana efa misy eto Madagasikara sy ny tontolo-pifidianana misy ifandraisany ve ny tsy fikitiana ny tsy fanarenana ny lalana efa misy zany hoe ny lalana simba sy ny tontolo-pifidianana inona ny eo ambadika zany rehetrarehetra zany gaga mantsy ianao zany raha mijery fa be de be mifampanantenana amin'ny hoe atao ny lalana ry arenina ny lalana ry atao zao de hitatsika io zao ny lalam-pirenena faharoa mampiteny ratsy mihitsy mandeha tozy izy le sofera zay de ozy moa ny tena hoe aza miteny an'izany na tezitra toninina ara na malahelo toninina ara aza miteny ratsy zany fa adiny ny efatra nanaovana ny Tananarivo Moramanga feno lavaka potika de manaraka n'ireny camion reny ianao mandady première deuxième vitesse lany ny essence lany ny gasoil lazaina fa hoe atao nefa io ny tena lalana be mpampiasa indrindra raha ny eto Madagasikara ary akinany toe-carré-pirenena Tananarivo renivohitra Toamasina ataontsika hoe renivohitra ny toe-carré-na misy port misy inona firy-taonina isan'andro ny entana mivezivezy eo amin'ny lalam-pirenena faharoa Tananarivo Toamasina firy-taonina isan'andro any amin'ny autoroute manotritra tambarin'olona mamaika anao fa ity zany le tena hain-dehibe tena hoe lalandra raha amin'ny tenany olombelona izy tena hoe le artère mihitsy raha vao tapaka io de maty jereo ne raha vao mitsoka kely ny lalam-pirenena faharoa hoe misy ebolement hony misy camion mivadika hony atsy fa tonga de ny fetraika an'iny tompoko fa tiatoka amina miliara rehefa ataony kajy fa ny sasany anga manao an'izany tsy fantany zany na fantany zany fa modinitsy tsy raharahiana zany de eo le fanontaniana hoe ity tsy firaharahiana ny lalana efa misy ity ve fikarakarana ny lalana ve mety isy ifandraisany amin'ny tontolo-pifidianana raha ohatra ka misy meritreritra amin'izay kajikajy ataony ihany de mivaliny misy io satria rehefa ratsy ny lalana rehefa tsy kitihana ny lalana dia misy ny toerana izay isolé mitoka-monina any ananina rehetrarehetra any ny fifidianana atao dia am'ireny jereo tsara ny le tamin'ny 2018 misy an'ireny hoe bulletin précoce misy an'ireny le hoe tena fanodikodonana isan-karazany reny nandeha moa mifitorina isan-karazany vao teo mihitsy ny député Rambo sy namana faniry miresaka eto zany jeren'le fitoriana natao tamin'ny 2018 nalefa tany amin'ny ACC nitory ny tiako Madagasikara nitory de mivaliny avany moa de hoe tsy nafapo zany valiny avany zay nefa zany de hoe zamproof bulletin précoce misy karazany be de be mihitsiny le tamin'ny 2018 io le fitoriana tany de tsisy vokan'le izy zany fa de hoe zay zany hoe mba hisen'ny filaminana de io zany no izy de izay ny tiatsika tenenina hoe na eo ary zany toe-javatra zany tsy maintsy somijoro raha ny fomba ahoana ara no ahafahana miady amin'izany raha tsy miainga any amin'ny fandraisan'ny olo-pirenena andraikitra ary zay eto tsy maintsy hiteny foana miteny foana misy ny sasany am'teny ka sarotra ny fiainany zay ve de mbola andany andro amin'izany alao mandany andro kely toy izay mandritra ny 5 taona no manaraka eo fafankihoany tsika amin'izao fotoana zao fa tsy mihinan-kanina tsony jeu des îles hoe mahafinaritra ny hoe mandray an'izany eto Madagasikara namana faniry efa saiki tsy handray de hoe nandraindray fa zao ny finiava ty zany mba teny kely amin'ity resaka faninany reza-pireneny ity ny finiavana ao anatin'ny tanora malagasy tompoko de tena be dehibe ary mateidera fa ny fikarakarana azy raha anao jeu des îles ny ianao tsy ao anatin'ny 2 volana 2 volana 3 volana fa mandritry ny fotoana isan'andro raha nandray zany fitondrany ty régime ity tamin'ny 2019 hatramin'izao de efa ao anatin'ny politika mpanjakana ny fikarakarana n'izany tanora zany sy mombamomba azy indrindrandrindra hoe ny tanora miatrika compétition internationale fa ny tanora atsika rehefa ilaina
de menan'zao resahana foana isako mihetsika rehefa ilaina rehefa misy calcule politika de ilaina ny tanora malagasy zany foana ny zavatra misy eto fa ny tena fikarakarana azy eny mandavataona ary mitoy mandeha ny compétition internationale na eto toerana nao tao zany zay dezila zany zao atao eto na ny anivelany de eo fa resahana le tanora malagasy fa le régime nefa hatramin'izay mangazo katsaka zany ny sakafon'le tanora malagasy tsy mihinan-kena mody tenenina hoe ny hena raha vao mihinan-kena be mampiakatra tension fa firy ny lanjan'ny hena hoan'ny malagasy am'izao fotoana fa tsy de mahavidy an'izany manontany mpivarokena tompoko fa le atsasako mifefankairy faniry mbola zaraina roa ndray de zay novidiny le malagasy manontany ianao zany tena sahirana mihitsy am'le hena amidy zara raha misy mividy mivarotra legioma zara raha misy mividy tena mahantra le malagasy de mandeha zany fisehosehoana hoe faninan'ny raisam-pirenena faninan'ny raisam-pirenena tenenina fotsiny zay fa ny fikarakarana ny tanora mandavataona io ka zay ny tiano tenenina hoe neny sasa zany misy calcule foana ao raha vao resaka tanora de hidirana io hisehosehoana io sinsisa nefa le tanora iny hoe tsy vitan'ny resaka sy mandindry fotsiny fa mila karakarainao ny sakafony mila karakarainao ny fitaovana ampiasainy fa tsy hoe tonga ny zedila fanampiana vantsina zao vao tonga zany efa tokony efa tany amin'ny telo taona lazy zany de efa omena ny tanora ny zavatra tadiaviny ianao mitady résultat nefa ny ianao ao anatin'ny 2 volana 3 volana zay vao ikoropaka hoe menanty efa zatra n'le resaka politikana ino ty izy ty kilaingalainga de indrany tontomoty ka zao ny erina zay kokoana fa zao ny erina le izy niantra atsika zany le sinoa zany am'izay mety ho fifanarahana keriketrika tany ambadika tany zany quatre conteneur zany tsy mampanina ho an'ny atleta malagasy zany efa nisy foany zany matotsika tsara ny lahara Madagasikara satria tsy voasambana ndray anjara tam'izay dezily Madagasikara de zao misy ezaka nataon'ny fitondrana rehetra ny fandimby zany sy nezaka nankanjamamasy na sy ny tanora ihany koa na azona tatami na azona dojo na azona fitaovana maro samihafa ny haltérophilie zany anisan'ny tena tsara be ny résultat atsika ny haltérophilie sy ny tolona lutte misy ezaka zany nataony rehetra mandimby fa zao so de adino fa tsika ndre tsy mpandray anjara fotsiny fa mpandray itsika no handray an'le lalaon'ny nosy dikan'izay ny fomba fandraisana ny lalaon'ny nosy de misy atana tohatry ny fikarakarana tadiaviny zany eo amin'n'ivony voamerambe ny ranomasina indianina de ona zany le zordiran'ny Tananarivo rehefa andray tsy dioviny io de ona zany le 4000 alana dole am'izay zany satria tonga zay desil ny infrastructure dako ianao tsy maintsy amboarina mazava tsara tsy maintsy misy fivorina ataon'ny komity mpikarakara tsy maintsy misy fananganana komity mpikarakara ihany koa nefa ny fivorin'ny komity iraisan'ny nosy fa fivorin'ny komity mpikarakara eto atoerana araky ny fepetra takiny ny lalao an'ny nosy tsy mitovy any confese sy ny CGSOI samy hafa zany ny jeu des îles de reny ndray rehefa avy eo rina mbola tsy maintsy mijery aiza site d'hébergement andraisana an'ireo atleta mbola misy status misy condition mifanaraka am'izay mahafa-po ve tsy mahazo misy délestage ao tandremo asivy groupe ao oka aloha ezan'ny olona ao misy mpanao gazety vahiny ho avy eto misy mpanao gazety vahiny ho avy eto mauricianina ny seseloa ny réunionnais ary tonga de any amin'ny fianakaviamben'ny mpanao gazety malagasy izy tompoko mandeha raha mandeha aty izy de ary sady anangom-baovao hafa ivelany de anangom-baovao hafa izy ohatran'izay ny natokavany papa François teto tery ala réunion kely nanaovan'ilay mpanao gazetiny Vatican vehivavy le izy stand up tonga de le sortira sy le anina ny aoarinany ao teo izy nanao direct an'izy ny nandeha eny ary toy izo tsy isy an'izay io tsy maintsy hoe ahoana no fomba hahafahana miaro amin'ny mpilalao ihany koa resaka sécurité zany mazava tsara mihitsiny satria misy délégation maro be miaraka amindreo ministre mety isy filoham-pirenena asa ny Seychelles ve ny Comore ve tsy fantatsika ny Maurice ve tsy maintsy deniana daholo koa ny sakafo hoan'ireo olo reo restaurant ay zany no mety aminy hôtel ay zany mety amy raha ohatra ka tsy mahavita n'ilay village des jeux tsika
de restaurant aiza ndray ndraiky izy sionena ohatra zany tenentsika zany na hanaovana fifanarana ahoana zao ny hira etrehana jeu des îles rena vetivety de mahavolona hira aloha ny mpanakanto hoe raha mahakasika zay fa mila fisainana tsara zany satria misy hira tadiavina amilay endriky le firenena mandray ko sy le fitambarambe an'lay raha nasomaendy any ahoana ny le sary vongany ry maskoty inona zany zao renike tamin'ny fotoanandro nanaovana fifananana riny manao fifananana fa andray jeu des îles Madagasikara ka misokatra fifananana zay ahafahany mpandray anjara rehetra mitondra zay entiny ny endry tsara handraisana jeu des îles ho atao eto Madagasikara de nitadidiko tamin'ny fotoanandro le hira faneva ma de lasa mivadika hira politika le izy tate hoe de nalainy nervelona le izy rehefa fa nisy jeu des îles mantsy tao alohany iny zay indrindra ka izany rehetrarehetra zany mila fotoana izany resantsika zany mila fitandrema i Drogba ray raha hoa tonga teto ny statut Drogba dia footballeur professionnel fa zao tsy mora miantoka ny ainy reny olo reny tonga eto amin'ny lafiny sécurité manahoana ny sakafoanina manahoana ny manodidina azy manahoana ny trano atoriana misy condition misy fepetra tadiaviny zany ka tsy hoe tsika faly fotsiny mifanazo 4 conteneur avy amin'ny sinoa de ry sasa moa am'le oeraoera efa mahazatra iny zany hoe tena tsy mbola nisy ohatran'zao zany zany de mampalahelo any ndray le fomba fanonkitra hoe io zany hoe fika efa mandeha io de isika loka aloha le fomba fiteninareo ohatran'zany fa mpandray ho atsika itsika no handray dikany zany mbola betsaka ny adidy miandry atsika amin'ny fandraisana an'zany de tsy maintsy amorim-bola tsy maintsy amorona tena infrastructure mety am'zany ny fitondram-panjakana ngiara jonary mampianina rehefa nandray an'le fivorina teto to amin'ny centre de conférence international iva miazo mipetrapetraka tsara mihitsy de namboariny le lalana teny tsara sotra de le lalana tary amin'ny francophonie tary de namboariny de aizany asinna karazana toeram-pandraisana an'ireo délégation na maro samihafa misy fivoriny komeza koa de ohatrohatran'izay fandraisana teto tamin'ny andron'ny président Ravalomana koa na ndray lalao iraisam-pirenena koa izy napetrapetraka zany petrapetraka dolo ny président Ravalomana ka eo zany ny atole titsika tenenina hoe raha tsiraka koa efa nandray ko iny tena efa nandray iny na jeu des îles jeu de la francophonie fandraisan'ny président daholo raha tsiraka zany fa zay le tiatsika tenenina hoe le fitondram-panjakana zany tsy hoe tsy mahay izy fa fatany zany fa ny olana zany de zao ny anazy lasa aloha le oeraoera sy le detadetaka zay izy vo miverina am'saina hoe ahoana tokoa ty za zany zao mana mihitsy am'le lalana autoroute aiza misy an'zany rina tokanana vao amboarina trongisina vao manao etude d'environnement taiza koa nisy an'zany teto ambony tany tambarin'olona ianao namotika fananan'olona zay anao vo ny teny hoe anao etude am'izay zahay iny moa fa ambaratsika iny na io vola problème amin'io na resaka taimina tsy mipermettre am'lay zavatra nambarany le filoam-pirenena fa mbola resantsika ny fotoana manaraka zay fa tiatsika resahana am'izay fotsiny zany zay zany le fanjakana andry rajoelona am'izao fotoana zao efa diso fatatr'olona hoe ohatrany ahoana le fitondrana andry rajoelona io izy io mampanofinofy mampanaitaitra mampamirapira zavatra fotsiny milaza hoe tsy mbola nisy ohatran'zao teto Madagasikara teto amy ranomasimbe-mianina teto Afrika eran'izao tontolo zao ohatr'zay le régime de ty manaoko fetifety ty manao an'le kaoitrohitry sinsisa mba ampideraderaina am'lay asa tao fa le izy rehefa tena mandeha am'izay le vokatry le asa tena pokaty be le izy tena pokaty le izy tsara endrika ty ivelana fa ny ao anatiny tsisy nininina okivida rina eny ary amarana ny fandarantsika mampisaina daholo zany rehetrarehetra zany fa ny tiatsika hoe tena mafisina zany de zao hoe efa iaraha mahita io mifahasairanana zao ny sisa mahazo an'le firenena tsy misy fomba afa-tsy amin'ny alala ny fifidianana ihany no anyvanan'io amin'ny fifidianana président ny repoblika anjakan'ny fahamarina tsy hoe amin'ny alalan'ny fifidianana de mijanona eo le fitenenana
fa fifidianana madio mangarahara anjakan'ny fahamarinana tsy anjakany ny asan-demony fa fifidianana anjakany inody ny fanahy masina zany ho avy ny pantekôty samy matoa zay miteny zany a ho avy ny pantekôty dia mba hoe fifidianana tena anjakan'ny fahamarinana zay a no tadiavin'ny rehetrarehetra rehefa fifidianana anjakan'ny fahamarinana io a dia mitombona tsara sy maro toerana tsara zay filoam-pirenena ho lany eo fa raha fifidianana aty amin'ny fiomanana de efa mandeha amin'ny tsy falehan'le izy any amin'nisy mpifidianana de efa misaviritaka ambony ambany dia lasa teraka olana indray eto amin'ny firenena fa na zany na tsy zany mifantatry ny malagasy aloha zao 3 fifidianana prezidanny repoblika ny kipitsopitso ny isan-karazany ao amin'ny rehetrarehetra ao a dia tsy te alala vahoaka malagasy fa misy tompona andraikitra izany ny vahoaka malagasy tsy mila an'izany teteza mihitsy zany zao ary izy efa fadiranova rehefa zao mahazo azy ko taritaritana makaizandray taritaritana makaizandray de ahoana ndray zany tiany mihitsy fa fifidianana no fantatry ny rehetra fa fifidianana ampanjakana ny fahamarinana farany ho avy ny G2 io mantsy zao no reharehany eto indray sy resahana eto zero G2 ka rehefa ho avy ny G2 de oka aloha azava fa isy mpanao gazety vahiny maro ho avy eto ary tsy G2 fotsiny ampahafantarina teny zao no angom-baovao ho ataon'ireo mpanao gazety vahiny reo ho avy eto ny mpanao gazety maurisiana ho avy eto ny mpanao gazety comoriana ho avy eto ny mpanao gazety siselois ho avy eto ny mpanao gazety réunionnais la réunion égale la France tsy izay ihany no alehan'ireo eto fa ikaroka vaovao ihany ko anangom-baovao izy akoatra ny resaka G2 tompoko ka zao zany oka tsy afen'ny penina ny zavatra tena iaina amin'ny malagasy so de hoe ho avy indray ny G2 de hoe afempenina indray ny 400 Antananarivo na hoe anaovana fihetsiketsehana miserana ny fanalana ny zordira ny Antananarivo zao a misy ihany aloha ny camion hoe manala zordira fa tsy maharaka tsy mahovoka firy satria zordira na Antananarivo a de mila fitaovana sy mila fomba fiasa tena entitra sy mety tsara raha ohatra ianao zany ka te hanana tanàna madio zany eny no nofosan'ny neny lalao Ravalomanina tamin'izy be ny tanàna Antananarivo fahadiovana io aloha ny voalohany rehefa maloto ny tanàna maloto ny saina zany naletika tao an-tsain'ny mpiasan'ny commune Antananarivo rehetra amin'ny fahadiovana aloha tena tsy hanaovana hoe ambany zavatra mihitsy ny fahadiovana io zany ny tam'zany dia mazava tsara zay ny am'izao fotoana tsy arakarak'izay fa ianao zany vao mahita zordira miangona fotsiny ohatra n'le ry amidigy ry ampitana ery vao mandalo anao de efa tonga de ohatra ny lasa kizitana ho azy zany manao kasibosy ianao ohatra mbola miditra ny any le fofona fahinina zany satria ry akala manjalina rivotra be eo de ny olona mivoan'ny asma mora tratran'ny asma satria tsy mataty an'le izy zany ka zay le izy mila tena misaina tsara tsika mandinika tsara fa tsy voarebirebi ny fisehosehoana etsy sy aroa satria tena tsy mendrika amin'ny malagasy tsony izao fahantrana sy tena hoe fahafahambaraka maneran-tany zakain'ny amin'ny malagasy zao tsika zao fa 5 avy any amin'ny rambony de raha mbola mitoy zao de mety ho faefatra avy any amin'ny rambony de raha mbola mitoy zao fahavoazana sy fomba fitantanana tsy araky ny tokony izy zao de mety ho fahatelo avy any amin'ny rambony nefa raha sika tena sika mihitsy mitanany rambony zany ve no tadiavitsika tsy mendrika atsika zany eo tsika hoe ampanifisan'ny olona hoe ny any Dobay zao hoe sinsinsise any Dobay anga misy ragidro atia Madagasikara misy an'izany any Dobay anga misy alan'ny ranomafana atia Madagasikara misy an'izany ka okitsika tsy hoe ampitsiritin'ny olona zay zavatra artifisiel any ananina any any tsisy ninona fasika any any de izy manambola amin'ny petrolina de ataony hoe fisintomana an'izao tontolo zao de iny tsika avy amin'ny kirapaka nefitsika eto tena manana zavatra tsara manana zavatra tena hoe mampiavaka atsika tsy hananany izao tontolo izao fa mahagaga
ny sasany ray no mampitsiriritra n'le vahoaka malagasy ny any ivela fa maninona rakarakaraina ny eto aka référence ave anao de Miami no alainao référence, Paris no alainao référence, ny any ivelany tokony aka référence any hoe Antananarivo, Fort Dauphin, Toamasina zao ohatran'izany. Mila tena misy zavatra ahitsy mihitsy eto zany ary misy zavatra amboarina ary ao anatin'izany ihany koa ny toe-tsaina sy ny fanabeazana ny tanora sy ny taranaka malagasy fa raha tsy zany de asa zay azo antsika eto afaka taona vitsivitsy sy maromaro tapitra ny fandarantsika ary miara-manonja teto amin'ny MBS Radio Mada ambava homana ampo mieritreritra samy tahin'Andriamanitra veloma tokoa.